Fanay masino avi, fanay masino mitinare, fanay masino fenu Vaiku anao ni fuku antaka fanay masino avi, fanay masino Fuck you,
voaiko anao, voaiko anao, ny foko atsaka. Alleluia. Ao tsika tehaka mafy an Jesosy dia manasanao iorakoraka aloha. Misy mafimafy noho izany ve ho an Jesosy dia mahazaho toerana ary azafady tompoka. Halleluja. Tahin Jesosy daholo tompoko. Santiona mpijoromba vavolombelona no lazaiko izay nataon'ny tompo tamiko raha andeha hamonjy fotoana taty. Izay moa sahala amin'ny hoe alefan'i Jesosy any Matasoa ampitany ny ranobe mbola aty ambadika avaratra izany akaikina Ambatolaona no misy anay. Dia tsapako mihitsy hoe efitra le izy ifankahitana amin'ny tompo. Dia tsy niala vitany toerana fa ny hitahitako izany tsy mionona mihitsy amin'ilay hoe en Facebook fa tendy aty foana. Fa indraindray le izy misakatsaka indrindra rehefa fiombonana ohatr'izao. Dia androany indray mbola saika tratran'izay. Fa tena magaga ny tompo. Niala tao an-trano any fo tamin'ny 5 maraina satria mbola ny ambadika le hoe cité des assureurs zany misy an'le fianakaviana ry zandrinay. Dia hoe za tsy maintsy hamonjy fiombonana androany. Isy korsao ataoko ihany fa tsy maintsy aty aloha voalohany. Dia niala tamin'ny 5 maraina dia nanenjika tena hoe nandeha ana dia tonga dia nahita tomobile. Dia faly be aho hoe za zany tsy tara fa mahatratra lobe androany. Kanjo efa ao anaty tomobile tsisy vola taty amiko. Hay le vola ny klaseko dia za tsy te hanako tabaola tsy tadidiko tsony le izy hoe klaseko fiveveriko fa taty anatin'ny sakosiko. Tsisy vola taty amiko na ny ariary zavazavaiko ihany sasa fa tsisy. Dia inona ro anao ataoko? Tsy hamonjy fiombonana indray zany raha verina roviana vao isy embouteillage eo. Dia za menimenina kely io Jesosy adinona no ataoko aty ahoana ny atao. Dia kay za io misy olona maheno leo aloha. Dia za sady niteny ihany tamin'ny receveur hoe azafady receveur aloha hidina fa tsisy anto tokony andehanana any, za tsisy frais. Tonga dia ozy le rangahy hoe efa nalohako izy ny frais anao. Dia tiako izy izy misy mety 500 Dia ozy hoe Jesosy tonga eo satria miampita indrova tonga aty fa tsy maninona fa ndeha tongotra aho fa mbola aloha tsara izao. Dia kanjy dia mbola nisavasava paosy izy dia ty ozy izy misy 700. Dia ty ozy izy no any ananako fa tsy fantatra hoe mbola hoaiza soa izy ianao mbola be dia be ho any korsa ataoko. Dia menatra be aho ohatrany menatra satria na le olona tsy napoziko hoe olona ohatr'izany nampiasain'ny tompo. Dia menatra dia ozy hoe isa moa ny anaranao so zany mba fantatry le olona so dia zany mba fantatra zandrinay dia hoe rehefa tonga any dia miteny hoe nisy loatra ao. Dia nirina ny anarako ozy. Dia zaho meo numéro anao aoko izao ozy izy. Dia mbola menatra be ozy hoe sotra indrindra fa nampiasain'ny tompo ianao. Dia ozy hoe zany Jesosy le assistance divine satria hoe manana fiombonana aminao. Terena Jesosy. Nao tsika tehaka mafy ho an Jesosy. Mety hoe nimenimenina izy fa niantso ny anaran'i Jesosy. Jesosy dia ataoko ahoana indray taty rindra zafady sady mandroso. Ataoko ahoana indray zany hamonjy etaeta iombona amin'i Jesosy dia Jesosy manao ny ambiny. Alleluia. Voninahitra amin'Andriamanitra irery ihany no joroako vavolombelona eto. 20 taona nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy manokana amin'ny fiainako. Nandalo zavatra maro aho, zavy ankizy malemilemy kely. Ka n'Andriamanitra lehibe zany hoe tsy haiko zany mijoro zany fa tena ampijoro an'Andriamanitra, tena manana fiadanana sy fitsarana, tena hafa ihany miaraka amin'ny Jesosy indrindra manatrika fotoam-bavaka tena zava-dehibe le izy mahazo ny fanontronana an'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Eo any aloha ianao vetivety. Asaiko mijanona izy satria misy zavatra anankiray izay noteneniny tatsy. Rehefa reraka ozy izy mpieno radio aloha ianao sa tsy mpieno? Mpieno. Rehefa reraka ozy izy dia tsy ampy anahy le radio any fa tsy manaiky raha tsy tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy haiko hoe misy zavatra ohatran'ny hoe kely izay eo hafa mihitsy ny tonga eto sa ahoana? Tena hafa mihitsy. Dia io zao izy reraka dia tsy nanaiky na dia voatera-bao ary saranga hamonjy
le raha matoto eo avy any Matasoa avy any Ambadikitô sy lavitra be any fa miazakazaka tonga eto ho antsika zay mieno aiza ny toerana misy anao mbola afaka mahatratra ianao raha mbola eto Antananarivo tonga vaingana miazakazaha hitady an Jesosy alleluia mandroso taty azafady voninahitra ho an'i Jesosy irery any tsoroko vavolombelona matamiary ny anarako somary fitifitiniko kely ilay izy fa zany hoe raha fitahian'Andriamanitra zany dia be dia be fiovampo no tsoroko vavolombelona za zany dia olona tena masika kizitina za nefa ela be nandray an' Jesosy vao 14 ans dia efa natao batisa ran'olo tena ho an'i Jesosy 44 ans zao tsapako lefa tamin'ity taona ity tena ohatry ny hoe tonga teto dia namonjy fivoriam-bavaka ohatry ny findrafindra be dia be te super tany ananana tany zany fivoriam-bavaka teto tamin'izay dia vezivezy be zay efa mianaka za nefa zany raha vao olona misy zavatra ohatra zay dia somary olona nerveux zany atao anatiko fa ny zavatra mifaniriko dia tena dia hivavaka foana dia ozy izy ny ao anatiko hoe raha zao ny tonga Jesosy lasa nefany mbola manana ankohonana mbola masefatra atao anatiko nanana olana teraka ny zanako vavy tamin'ny janvier iny somary sairakirana kely teo natsapako hoe tena novain'ny tompo satria za olona mora mipanika olona mikoropaka olona raha vao manana olana dia manerana be manantona ana fa ohatran'ireny lioan'ireny tena maro na ny zanako raha manao hoe mama koa zany tena matahotra ny zanako la mijery anary fa isorako ny tompo zany fa tena hoe nanova ny tompo zay angamba ny fotoana hoe fototry ny fanovana tsy eo anatrehan'ny olana loatra fa namonjy fivoriam-bavaka teto nanomboka tamin'izay dia ohatry ny nisy zavatra ohatry ny hoe nikorina tato anatiko ohatry ny hoe faly be ohatry ny hoe hibitabitaka tsy haiko hoe ahoana raha hoana hoe taizataiza zany fifaliana zany mbola tsy nanana fifaliana ohatry zany fa tena eniko hoe niadana miatrika olana amin'izao fa tena ho velona ao anatinao mihitsy hoe ao Jesosy ao anatinao dia voninahitra ho velona ao anatinao mihitsy hoe ao Jesosy ao anatinao dia voninahitra ho an'i Jesosy rery any nao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy ny amin'ny fiovampo zay nisitrahana tamin'le ranabavy teo voninahitra ho an'Andriamanitra nitsoroko vavolombelona eto ny anarako io madame Eugénie ny zavatra nataony Jesosy anazy zany nitsoroko vavolombelona teo amin'ny resaka finoana nafantarako ity vondrom-bavaka ity tamin'ny alalan'ny radio sendra nanodikodina radio dia FM 90.8 sendra nanodikodina radio dia naheno dia nanomboka teo nanaraka le fandaharana ary resy lahatra tanteraka mihitsy tamin'le fampianarana rehetrarehetra dia nanovana tanteraka le izy dia nanamboatra ny toe-poko ny toe-tsaiko le izy zany nisy fivana be tao aminahy za koa dia olona kizitina be olona mifono baiko be anahy zany rehefa misy zavatra tao dia tsy mbola azo fampiresahana firy rehefa mifoko no mibaiko be anahy teo nefa nanomboka nanaraka nyity fotoam-bavaka ity nanomboka namola volana nanamboatra anahy le izy dia manaraka le toritena dia manamboatra be anahy le toriteny dia nanomboka natanjaka be fonona tantanatiko zany dia za Jesosy amin'ny tamin'ny taona lasa teo za maniry mba hanao trano nefa tena ny volana efa kaiky kely zany dia fifarana le volana fa nitotro raha mbola misy ianao ka eo amin'ny fiainako dia ty volana desambra ty dia vita ny tranoko ny volam-piatanako nefa tena maivana kely mihitsy natanjaka be ny fonona tato anatiko mifantatro fotsiny za tsy mijery voly zany fa ny fiombonako aminao fanamboaranao anahy fiarahako aminao dia zava-dehibe amiko mifantatro ny visinao ary takatro ny fahalehibeazanao dia zay fotsiny anahy mifantatra hoe mahavita trano dia ngambonareo tsy ino hoe vola 5 alina sy ray hetsy ve dia havita hevitra rongeza be
tsy mampino zany raha maha-olombelona fa tsy mampino zany fa teo a no nanomboka namolavolany le vadiko koa le Andriamanitra zany namolavolany toe-tsaina izy zany mihevitra fa ny volany tena mahavita zavatra toy izay Jesosy ampifantaro anazy fa tsy ny volany mahavita zavatra fa ny fomba fiasanao eo amin'ny fiainanay dia nitady olona anao trano ny briky zany azo dia nitady olona anao trano teo amin'izay niteny daholo le olona hoe zao manao an'le trano lafo be daholo manao an'le trano izay nefa mbola tsy manana fourniture anaovana le tafo sy ny anina dia kivy be amin'izay ary izy dia tsy hitako tsony fa zay ataonao ao zay sisa nataony dia izy mantsy anazy vita ve le fisainana maha-olombelona le vita eny zay ataonao ao izy fa jereko hoe mahery ve ny Andriamanitra ao tonga dia zay napenany toy izy mantsy anazy ampifantariko anao tsara ny fahalehibiazany manomboka hatreto aza miteny tsony ianao momba ny trano io fa io mijoro ao no fantatra ao manomboka hatreto teto koa niditra tsehatra Andriamanitra nitady mpanao trano dia niteny ana le olona manao trano hoe zay omenao tsisy olanao an'izany mihitsiny fa zany no fiasan'Andriamanitra zay omenao izy dia tsy maninona aveo mahazo miteny ie zay tenenao izy na 100 000 ary fa tsy maninona dia za fotsiny zany no misafidy an'le izy hoe zao no mehoko an'le olona tena mety ve ie zay omenao teny ohatra hoe 5 alina sarehetra zany sady voatafo ny tranonay vita ny tranonay nefa dia ngeza le tranonay dia isaorako an'Andriamanitra ny zavatra nataony teo amin'ny fiainako dia manarakaraka an'izany koa teraka ny vinantoko dia vohitsofika ao amin'le hôpitaly dia maty daholo voatonga tonga dia maty daholo daholo nanoloananay dia teo zany dia tonga saina be Jesosy efa ahoany ty tena misy fanafahafatesana manafika be zany dia mivavaka dia zareo marina fa tsisy mivavaka daholo zareo dia zany tolona mivavaka mangina zany dia amin'ny alina izy mietsaza be any amin'ny hôpitaly dia za misarindama fotsiny dia mitolona mivavaka eo hoe ampy izay Andriamanitra sady mivavaka aseho ny voninahitra ao dia zay niditra iny niteny ny dokotera hoe nisazy fama hoe amin'ny 7 any io dia ho teraka dia nefa ny aveo nikantona verina nikatona indray ny kolany dia teo dia fa ahoana dia mipaika ny tamin'ny 5 marina dia hozy izy zareo hoe alefa hôpitaly lehibe nareo fa tsy mety aminareo tsony dia hoe tsisy hôpitaly lehibe zany zay zany anatsaiko za tsy mitena an'izany tsy misy an'izany fa ny amin'ny fantatra miseho foana ny voninahitran'Andriamanitra rehefa miaraka amiko dia tao amin'ny salle d'accouchement niaraka tamin'ilay rasazy tao mihitsy zany dia izy moa zaza voalohany hoe teraka mbola tsy mahay an'izany miteraka izany dia mampianatra eo zay dia izy tsy mahay dia tena tsy vitako tsony izy fa resy afa velominareo zay nataony dia zay tsisy velomy izany ao mantsy anazy fa miatrika hatramin'ny farany rehefa zavatra ohatran'izao dia tena niseho ny voninahitran'Andriamanitra fa teraka somatsara izy dia saotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra lehibe nataony teo amin'ny fiainana nao tsika tehaka mafy ho an' Jesosy raha izytsika ny avany ampefy alleloia avy any Matasoa avy any Itosy ny avy any ampefy indray aloha ny raisitsika dia afa mafy ho an' Jesosy mandroso tompo alleloia ny Jesosy rery ihany no voninahitra tena vao any talatamaty izay no mijanona zao any amin'ilay zanakay izay dia vao nieritreritra nampikasana efa vao hiainga tany ampefy dia efa nieritreritra hoe tena tsy maintsy hamonjy vavaka aty aho sabotsy dia rehefa tonga ilay andro sabotsy amin'izay dia ohatra nisy tsy hoe korotana fa ohatra nisy disadisa hafahafa izany ao an-trano hoe efa maika hoe izy anao inona tsika ohatr'izao dia teo no nanomboka nangataka hoe Jesosy za andeha hivavaka izay fotsiny ngeny mba nangatahako ahy dia noho ny aveo voninahitra ho an' Jesosy fa lasa tamin'ny voalohany ny programa hoe za rery mandeha dia rehefa eo vonjeko any amin'izay anina any zareo dia noho ny aveo lasa niova hevitra indray satria raha nandeha bus tena tsy tonga teto amin'ny lera dia lasa naterina moto izay mianaka dia tonga soa dia voninahitra ho an' Jesosy fa ilay tena anomezako voninahitra an' Jesosy sy ohatrany hoe vao niala tany pasteur sandratra dia izao mihitsy niatretiko hoe vao hitan'ny pasteur zao zaho dia izao dia ataony mijoro fahavolobe dia vao niditra teo amin'ny varavarana nefa dia to dia izay mihitsy nataony hoe inona ilay fijoroana fahavolombelona dia nefa to dia za efa dia tany nefa dia efa nanomana an'izany hoe raha izay tokoa Jesosy ny sitraponao dia inona ary ny tianao hijoroana tianao hanomezako voninahitra anao dia teo izy nanome teny hoe
fotoam-panivanana zao tena nresaka asan'Andriamanitry Pastoral sandratra dia ozy izy aho hoe karaha tsy momba an'izany moa ilay fijoroana vavolombelona aho a nefa rehefa nandeha amin'izay ilay teo aloha dia vao maika ilay izy no hamarin'ny tompo hoe izay mihitsy ny tiako resahanao hoe ny-tany ny olona ho avy raha mbola eto Antananarivo tongava foana fa tena hoe tombony be dia be ny anananareo rehetrarehetra izay eto amin'ny fotoana rehetra afaka hatrehanareo dia haiko mihitsy hitako ilay izy mety hoe androany any mba niatrika an'ilay izy hoe le makabusy le miomana ao an-trano le hiala le rehetrarehetra iny e misy zavatra be dia be fa zao ny antony izany reto dia satria hita fantatry ny devoly hoe misy fiainana aty misy fiainana men'Andriamanitra nareo atsika rehetrarehetra amin'ny alalan'ny mpanompony dia tsy maintsy miady koa izy mba tsy handeha ianao fa voninahitra ho an'i Jesosy rehefa tonga ianao dia izay no anetanako atsika rehetrarehetra hoe raha mbola afaka tonga dia tongava ny asanay any Epy ny asan'Andriamanitra any Epy voninahitra ho an'i Jesosy fa itsika tsirairay avy indrindrandrindra ny mpanompony dia teniny dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aina ho an'izay mahazo azy izy ary tena mamelombelona ny nofony rehetra dia mino hoe misy fiainana koa azonareo eto amin'ny alalan'ny mpanompony izay aza moa amin'ny alalan'ny Facebook sotr'izany mandray maika fa raha afaka tonga ianao dia tongava voninahitra ho an'i Jesosy rery any zao tsika itehaka mafy ho an'i Jesosy ry zareo dia mitazona asa fanompoana any Epefy miara-miasa amintsika misy any Rivony Mamo misy any Tsirono Mandidy dia izao tsika itehaka andray ny avane mahitsiko voninahitra ho an'i Jesosy moa izany ijoroako vavolombelona eto ity zavatra ity tena hoe namenatra anahy taloha satria tsy nafiairana mihitsiny tamin'izaho mbola nianatra dia tsy nety afaka baka mihitsiny ny antony moa izany tsy hoe izaho vendrana be na ohatran'izao fa tena hoe nahay tany am-pianarana fa noho ny sopasopatry ny olona dia lasa tsy nety azoko ilay izy misy taona izaho ohatra hoe ao mpanaovana baka za tena hoe nahay matematika tamin'izany fa rehefa tonga eo tena tsisy nina tadidiko tsony fa efa ao anaty examen fa 15 minutes ale farany iny vao tadidiko daholo ny formule rehetrarehetra tena hoe nitomamy be anisy fotoana dia niantso mamanay hoe zaho tsy hanohy an'ilay fanadinana tsondra riva fa tonga ity dia adaboko any mamanay moa ny teny hoe alefaso foana kia dia nefa nalefa ilay izy fa tsisy vokany dia nisy taona koa zay efa natao anaty fanadinana eo vao philo tamin'izay dia nanomboka narariny ny tanako efa examen manaraka indray dia nivonto amin'izay teto amin'ity fanondroko ity dia lasa nibotsina be dia tsy mahavita fanadinana dia efa vita indray izany dia nisy fotoana tena efa leo be dia resaka tamin'ny papanay sy mamanay amin'izay satria ny tratra ny zandriko amin'ny farany dia niarana nalabaka izay dia afaka izy dia za tsy afaka dia tomamy be moa faly hoe afaka ilay zandriko izany fa tsy niainana ny zavatra nandalovako fa niteny tamin'ny papanay sy mamanay amin'izay hoe zaho tsy hianatra tsony dia tena nitomany dadany amin'izany satria izy lehilahy lehibe iny anefa ny hoe teneniko an'izany dia mbola nanamby tamby anahy izy hoe eo moa mba atao farana ozy izy fa za mbola vonina mpianatra indray dia tena ozy hoe oka ho azy fa tena resy ho aza dia tsy nentina nianatra tsony dia tamin'izany tsy tia naminamana amin'ny olona ary satria menatra ny tenako hoe za hoe ohatran'izany fa nagaga nefa ny taty aoriana hoe noentin'i Jesosy dia nahazo namana dia rehefa nahazo namana amin'ireo moa izany dia niaraka ilay mandeha mitory filazantsara sy ny sisa fa za mbola dia menamenatra kely ihany fa ry zareo nefa nanampy anahy foana efa taty aoriana elaela vao nisy nafantatra anahy namako hoe ve ndry ohatran'izany fa ry zareo nefa tsy nanilika anahy dia tena hoe saorako ny tompo satria ao anatin'ny misy mazava moa izany izay tarika izay misy ankizy raha zao mety tsy mahafantatra hoe ve za ohatran'izany satria tsy fantatra ry zareo zavatra ny ainako fa nitako tao anatin'ilay izy hoe fitiavana foana ny raisiko dia lasa nazoto anao nandeha mivavaka fa rehefa nandeha ny fotoana nefa niteny hoetin'i Jesosy teto fa ilay ratra mbola teny any ilay vesatra sy ohatran'izany dia rehefa tonga teto anefa moa dia ilay tenin'Andriamanitra tsisy hoe manampy tamby anahy ohatry ny riko hoe reny olona nanao zavatra hafahafa aminao reny dia mbola
ahita raha ny tompo fa tena tsy zany fa ozy jesosy hoe le izy tsy fiovana toerana ozy izy fa fiovana toetra satria zany izy fotoana tena efa kivy ho ane mahitsy tsy tia makany mihitsy dia zay moa taty foana nianatra dia ny zandriko koa aty dia le zandriko anankiray manaraka anay moa zao efa miasa dia miara mipetraka izay dia any nosipatra an'izay mipetraka dia efa nisy fotoana tena nikomy tamindreo mamanay hoe za dia tsy ho any mahitsy any fa any any misy olona manao zavatra fafana nefa teto tena nahitsiny jesosy hoe io zany tsy fivoana toerana fa fiovana toetra hoe za mamela an'ireny olona ireny dia nanomboka nefa ny fotoana dia mifanena amin'izay raha matoa zay izy avanay any dia lasa nanomboka navitany raha banazy taloha tena alako ohatra hoe hitako izy dia te hanozona anazy foana ny any anatiko any dia miandry anazy foana hoe hivaly any aminazy any amin'ireo zanan'ireo nanaovany io anahy nefa tsisy an'izao fa zany ny afaka fanadinana foana dia teo tsapako amin'izay hoe za mihitsy ny amboarin'i jesosy dia misaotra ny tompo fa tamin'ny alarobia teo ny antso anay mamanay efa alarobia arivariva tamin'ny efatra sasany hoe nidira mivaratra tao antranonay dia tetra be mihitsy ny asa satria misy olona mirahira dia kay ny fianakavianay zany efa tonga dia nitsofoka tao an-trano dia nivavaka mamanay mivarotra ny asany dia vao tonga kely izy dia mifanao nefa rehefa mitra tonga dia mitsofoka any an-trano amin'ny salon dia ny tena hoe jesosy izy nitondra anay nandeha tao an-dakozia aloha dia isy le zandrinay iray zany no tao dia le izy le varatra zany le afo nitsofoka nandalo teo aminazy dia nitsofoka teo amin'ny salon anay dia tao aloha izy nirevitra mipoka dia tany amin'ny tranon'le tolana mivaravarana nefa beton dia nisy briky raraka dia goga kely fosiny ozy izy zareo no voany tao amin'le izy za moa hatramin'izao zany mbola tsy tany mahitsy raha tsy aveto mivavaketo zay vao mandeha midina any dia nivoaka teo izy izy goga kely no voan'le afo dia tena mirakla ozy izy dadanay satria dadanay taty aminay dia niazakazaka inge nanoty tany namonjy mamanay tany zany hoe nanao ahoana hoe miverina ny jiro dia maty ny jiro tao aminay dia zareo zany efa nieritreritra hoe tena may zany ny rehetrarehetra ny appareil rehetrarehetra ao an-trano nefa nozy izy zareo zavatra nagaga kay le compteur en disjoncte dia avy eo nampiakarina fotsiny dia miverina andrehatra tsara ny jiro tsisy may tsisy nanina dia tena hoe voninahitra ho an'i jesosy dia niteny amin'izay ilay kozinanay zany tamin'ny zareo mivavaka ny tantaray mamanay anao hoe rehefa alohan'ny hivavaka dia izy no teny tamin'ny mamanay hoe ndraso aloha fa misy zavatra resahako aminareo rehefa le tamin'ilay fotoana le nisy varatra mipoka iny zany tao an-tranonay dia le ramatoa io zany hony teo avelany misy trano rava izay eo akaiky ny tranonay dia teo izy niaraka tamin'ny olona dia fahafantarany olona anazy zany hony hoe mpimasy mahery be hony zany le olona niaraka taminazy dia nanary facteur zareo teo akaiky ny tranonay dia avy eo kozinanay zany overina nandalo dia ngofiny zareo le fako dia ozy zany dia ozy fa inona zany dika zany dia hoe pahitanana hoe mety ho izy indray nanao an'izany zavatra izany dia tena isaorako amin'ny tompony efa nytany anatiko tany hoe jesosy efa tsy nahery tsony le zavatra nataony fa mino fa iova amin'izay satria tena efa be da be izay nataony izay dia nisaorako an'Andriamanitra tao anatin'izany rehetrarehetra izany hoe tsisy naninona ny tao an-tranonay narova ny ain'ny ray aman-dreniko fa za koa tao anatin'izay tena nampaherezan'i jesosy sady namen'Andriamanitra teny hoe tamin'ilay fotoana tsy fafana fanadinandre moa zany dia le kivy foana dia nisy fotoana tamin'ny fotoana mbola nizara tamina mpanompon'Andriamanitra izay hoe zaho nisavasava zavatra tao an-tranay dia nampirivy ny dadanay tao ny tableau d'honneur ako dia tena mbola nitomany hoe andray fa ahoana ary ny ohatran'izao fa tena tonga dia ozy jesosy mantsana hoe hitanao enao zao ozy izy novonjeko natsangako zanako dia fantatra hoe nataon'Andriamanitra mahay mamelo dia tena hoe rehefa matoky an'i jesosy koa tsika dia tena izy no mampinga antsika tena miaro na ao anaty loza tena hoe aringana potika olona maro ohatrany animba zavatra fa tena hoe rehefa jesosy ny eo dia voaro ny ankonana voaro ny zavatra rehetra dia zay zany dia izy eo anaty tena hoe tsy fiovana toerana fa fiovana toetra dia voninahitra ho an'i jesosy rery ihany zao tsika tehaka mafy ho an'i jesosy témoignage farany ho an'ny androany mandroso tompoko i jesosy gaolo tompoko masiaro ny fizahoana ho olombelona ranam-bavo teo ny tamin'ny fotoana moa zany ny seritsizoko ho olombelona ihany moa izy tia fa zany hoe terako anaky dia ambarako amin'ny sisirairay avy le témoignage moa mitovy amin'io fanamboarana teo ihany tamin'ny fotoana misy fotoana kamisy avoa dia aho dia miakary alao dia miakary alao misy anana dia miditra tao anatin'ilay bus amin'izay dia
Izy kamokamo avy eo tonga henako sy averan'le zalaky io fa mirimbola koa. Kamo fotoana amin'izay keka amin'ny severa zafady hoe azoka tena mbola sy navianao fa mirimbola fa sao dia avianao. Hokinao izy melaky eo misy anahy. Kineko hoe io koa meko anao keo. Sisa zano enizako melaky eo misy anahy. Ohana koa zano misy anahy. Kile tao anakin'izay kile somary mimenaka dia somary nasamina izina keo dia tonga saina ihany tena fanamboarana ity misy kanaky tany izy sasa tena manamboatra kanaky tona satria parce que arogolo fa navototeo isaka momba teo po tao aorianan'io tao aorianan'io koa dia teny hoe dia miakatra le zavatra. Ko compagnezina zany hoe tena hoe manikeza reto amboarin' Jesosy. Tena hoe marary aloha izy voalohany. Tena hoe marary fa zany hoe sesiraray avy matoa amboarina dia misy zavatra tian'Andriamanitra hovaina amin'ny sesiraray avy. Tena teneniko anay hoe zaka aloha tena azona zaina hoe tena hoe misy hazo ao amboarina hoe anamboatra sera dia tsy maintsy campagne io hazo io dia atao maka endrika ny serany izy voatorotiny mikasy zaho koa sika eo anakin'i Jesosy tsy maintsy mangarina zaho fanamboarana izany. Dia saoka betsaka tompoko i Jesosy. Nao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy, asaiko ianao hitsangana. Nao tsika amerina ny voninahitra rehetra any amin'i Jesosy. Mila fantatrao anatin'izany fa raha mbola afaka ianao niverina foana le izy teo. Misy ny avy any Mahitsy, misy ny avy any Itosy, misy ny avy any Mantasoa, misy ny avy any Pefy. Avaiza koa? Avy any Varado. Misy ny avy any amin'ny Bypass. Fa alohan'ny soratsika dia anao témoignage io ny mama. Dia ndao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy afaka mipetraka vetivety nareo. Iany tompoko. Alléluia. Faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo dia manonona ny fahasoavan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Témoignage moa ilay hozaraiko kanefa ihany koa amino fa ampiorina ny finoantsika amin'ny fiarahantsika amin'i Jesosy. Amen. Voalohany indrindra moa zany dia tapabolana izay naharary dia rehefa naharary dia teny zavatra nitranga dia ohatran'izao hoe mandeha andreny ohatran'ny hoe fadimbolana reny dia gaga be fa ohatran'ny lohana zazakely no mivoaka nefa raha ngeza be le izy. Dia nandeha le izy dia taitra be hoe inona ary ity. Dia nanomboka laharoby le izy, laharoby alina. Dia ny alina ny zany tsy natory fa mandeha foana le izy. Dia ngamba rehefa intelo, tsy haiko raha azonareo ngamba zany hoe misy lohana zazakely intelo mivoaka ao anatin'ny vatanao. Fa ny zavatra tsy karitra hoe maninona raha tsy maray marary mihitsy ny voan'le izy nefa tena hoe tonga moa za dia reraka be rehefa avy eo dia tonga dia fotsifotsy ohatran'io rindrina fotsy io. Dia natsona ny dokotera moa zany dia ny antso ny dokotera ny tao an-trano hoe ino ity zavatra mitranga amin'ny lera matoty. Dia rehefa nijerena zany dia hoe tena lany ny rahany dia nampijirina ny sérum nasiana le fanafody mampijanona an'le raha. Dia rehefa nalefa n'izay moa zany dia hoe nalefa daholo ny fanafody sy ny rehetrarehetra. Za zany reraka be fa za fotsiny tsy maray marary. Dia avy eo dia rehefa nitsaboana nasiana an'izay dia tonga moa ny bispara mivavaka tato ny dokotera dia tonga tany an-trano dia ahoana ary zany fa misy inona dia eny efa nanomboka nentina zany dia hoe ny nasiana fanafody natao rehetrarehetra dia normalement tokony efa hoe nijanona le izy. Dia larobia lakamisy dia rehefa tonga indray ny alahady dia miverina na handeha indray le izy nefa ny fanafody efa mandeha.
dia avy eo moa zany rehefa taitra ianao dia hoe hoaito mandeha raha be indray dia ndao indray hiverina any amin'ny dokotera. Dia rehefa nakany amin'ny dokotera izay dia nijerevana teo dia hoe inspirational fibrome ohatry ny fil sisa dia tapaka lalandranao. Za nandritry ny andro ny ainako za tsy mba misy tension zany fa 11 ny tensionko dia izay foana fa tamin'izay tonga dia 18-10 ny tensionko. Dia le dokotera gaga hoe ina mbola mampitsangana ny tira matoty ohatr'izao satria ohatr'izany zany le zavatra mitranga. Dia rehefa avy eo moa zany dia tonga dia nataony analizy rehetrarehetra. Nisy mpiara-mivavaka tato moa niaraka taminay dia nataony analizy nataony rehetrarehetra dia mivavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mivavaka ny olona dia gaga be fa mivoaka indray le analizy tsisy tranjanakao dia tena mahadio, tsisy fibrome, tsisy an'izany insuffisance jerena ny rein rehetrarehetra. Oe vaovao be dia tena hoe iny aloha zany dia tena hoe voninahitra an' Jesosy fa tena hoe indray Jesosy tena misaotra anao fa raha ny zavatra mitranga na le dokotera gaga fa inona zany mahazo anao ty dia ahoana zavatra zany dia tena hoe nody zany nody ampifaliana fa dia hoe nikasihan' Jesosy izay navesatra rehetra ny alahadiny io dia nilamina daholo. Gaga nefa fa tsy mety matanjaka mihitsy tsy marary fa tsy mety matanjaka isaky mitsangana dia reraka dia sary leo be mihitsy fa tena fona aminareo fa betsaka ny nanontany anao fa teneniko fotsiny sava satria tsy tena zany androany sava dia tsy haiko izay namonjy sekoly tamin'ny talata fa papa nampianatra ny Jaona mpanao batisa. Dia rehefa nampianatra izy tozy izy hoe Jaona mpanao batisa ozy izy maty tapaka ny tendany satria izy ozy izy tsy nino niandry an'le fanafahana tao anatin'ny fonjy izy fa tsy nino an' Jesosy tsony. Dia izay no natonga anazy ozy izy lasa tapaka ny tapadoha izy. Dia niaino an'iny zany tao an-trano dia nisy somary nijoro vavolombela koa moa izy hoe fa salamamama moa zany zao dia indraindray izy matanjaka dia indray izy reraka be tapika eo. Zay mihitsy le nataony tamin'izay ho an'izay namonjy sekoly tao dia lasa nitodika nijery an' Jesosy. Dia rehefa nijery an' Jesosy dia ho za mantsy an' Jesosy hoe Jesosy zaho ampianaro atoky anao satria maninona ry tsy mety sitrana nefany hitanao ny atao anatin'ny foko za ty hamonjy sekoly. Hitanao koa za le nijoro vavolombelona teto le hoe efa mandainga amin'izareo mihitsy salama nefa te andeha dia tsy maninona Jesosy fa raha ohatra ho ka hoe tonga ny fotoana angalanao anahy dia tsy maninona fa homany fotsiny plasiko fa vonina. Dia teo moa zany za dia tena ohatrany hoe vity ny talata iny dia nanana an'izay ohatrany hoe nitokana zany ny resaka tamin'i Jesosy. Dia niteny tamin'i Jesosy koa hoe tsy maninona ho tena tsy maninona Jesosy fa za tsy ho tapahan-doha eto toerana eto fa za te ho any aminao. Dia rehefa avy eo namaly anahy Jesosy niteny hoe vonina ianao ozy izy dia eny tompoko ndao arao sy fahasehoko anao le izy. Dia rehefa teo dia mivavaka teo moa zany za dia nanomboka tonga ny fitsaharana. Dia rehefa tonga ny fitsaharana dia le raha zany mandeha ihany. Dia rehefa tonga avy any Pastoral moa zany iny dia ozy izy dia ozy mantsy anazy hoe zaho ohatran'ny efa mivavaka fa ohatran'ny te hijery ginekology ihany dia zao ny ataoko mety sao dia le fanafody hoaniko mihitsy hoany tsy mety fa jerena indray zany. Dia ozy izy raha zay ozy madevolana ny sainao dia tsy maninona fa aleo iantso namako ozy izy mpiara-mivavaka amintsika ato ihany moa zany. Dia natsona le olona dia hoe misy professeur ohatran'izao fa andeha ho any. Dia talata arivan'iny moa zany zay nandeha dia zay izy Priscilla niaraka tany. Dia ianao zany tsy mieritreritra ninninona dia enohy tsara le vavolombelona fa ho teneniko anareo ny tenen'i Jesosy rehefa avy eo.
dia ozy izy dia andeha zay ny talatariva amin'ny 3 fotoana dia petraka teo ambony fandriana tao za mantsy Jesosy hoe Jesosy za tsy handeha raha tsy miaraka tsika tena tsy handeha any aho fa bataony tongotro dia handeha dia tsy haiko moa fa nandeha ihany aho zany dia rehefa tonga tany amin'ilay dokotera amin'izay zay dia gaga be aloha ilay dokotera vao nahita anazy samy zany tena teneniko anareo io maso io tsisy fotsifotsy tsisy menamena ntsony io tanako io tsisy fotsifotsy fa dia efa hoe zay zany dia tonga tany amin'ny dokotera dia gaga be ilay dokotera nahita anahy hoe ino ty mahazo anao ozy izy dia tsy haiko aho fa zao fotsiny fa tonga eto mba hijery hoe inona ny zavatra mitranga dia ao jerena aloha renao zay nazafaiko teo daholo moa zany ilay zavatra mitranga rehetrarehetra dia vita ilay izy nijerevany dia ozy izy petraha amin'izay ozy izy ery dia za zany faly be hoe io fa tsy nahita nininna fa efa hoe tsisy fibrome tsisy nininna dia ozy fotsiny izy hoe rovina ianao ny afaka ozy izy fa misy zavatra tokony asorina ao anatinao dia fa ahoanao dia ozy izy hoe misy anestesie générale ozy izy mila atao dia fampijery moa zany zay Priscilla hoe inona koa zany reto indray ngamba le dokotera mitady vola ve sa inona ohatrany hoe satria ianao ny analizinao tsisy nininna nefa ny maninona ianao no andeha ho ataony anestesie générale dia ny ao anatin'ny saiko zany hoe ody aloha dia resaka amin'ny pastera dia ohatr'izay zany za tsy niteny tamin'ilay dokotera mihitsy anao an'ilay izy ana ina fa ameo fotsiny telefonanao zany dia miantso anao zay dia tapitapika teo izy ohatrany tsy haiko hoe tsisy resa-bola tsisy resaka nininna fa tonga dozy izy mantsana zao dia zao ianao izy dia mekarato ohatrany hoe resaka bloc zany tonga ianao dia midiry eto ozy izy dia tetra be moa zay mianaka dia fampijery ohatr'izao dia miakatra ihany moa ny tena satria ny tena ny teanatona dokotera any dia teo izy dia ozy izy mantsy anahy inona ny asanao ozy izy dia za tsy miasa ao dia tena hoe fa pastera ho aza zany be ozy izy pastera ianao eno dia ozy izy mantsy anahy hoe mivavaha ozy izy mivavaha ianao ozy izy dia eny tompoko fa za ozy izy tena mifona aminao ao ozy izy fa tsy maintsy hikasika anao fa mba omeo tsodrano amapastera anao nefa zany dokotera miaramila fa tsy hoe andeha hivavaka aminao hoe inona dia teo zany tsy haiko hoe azonareo ve hoe inona zany ny tranga eto za tsy anontaniana tsy atao analizy tsy atao ninina dia inona zany no ataonyity amiko eto dia zay sitro moa zany no fampijery ohatr'izao mafy be fotsiny fa tsisy samiteny hoe inona dia rehefa niakatra teo dia mekareto ozy izy dia reko izy karakara zany nanomana ny fandidiana sy ny zavatra rehetrarehetra dia rehefa nanomana izy dia napiditra anestesie dia reko mihitsy nanety sy nanapaka n'ilay zavatra tao anatiko tao dia rehefa mivita iny dia ozy izy mantsy anahy hoe pastera tia ozy ny devoly saika namono anao tao tia ozy ninana ny raha anao tao dia jerena nefa ilay zavatra ngeza be ohatra ny atody dia izao ny zavatra nyteneny anahy fa enao ve ozy izy dia tsy mba nahenona rary mihitsy nandritra an'izay fotoana izay fa io izy efa amatona n'io zavatra io dia teny aminao hoe tsy haiko hoe izany efa nisy mony izay mihitsy moa ny fanazavany fa raha misy mony ianao tonga dia efa marary daholo manodidina an'iny kanefa ianao mandritry ny taona tsisy maheno marary ao anatin'ny kibonao tsisy nininna fa hoe ino tia ozy izy ny devoly be saika namono anao tao dia teo moa za zany tena hoe Jesosy dia rehefa tonga tany an-trano amin'izay dia ozy izy Jesosy tamiko hoe azonao amin'izay ilay izy ozy izy mbola tsy mandeha ianao ozy izy fa mbola misy ilananao amen dia zao matetika tsika tsy fantatritsika izay afafy ny fahavalo ao anatintsika ao misy tena Andriamanitra izay ao Mateo 3:7-5 meny tompo ao hoe rehefa matory ny olona ozy izy dia tonga amin'ny fahavalo manisy vodim-parifary manimba ny fiainany fa zao avelao ozy izy andeha eo ihany misy fotoana indraindray ao amin'ny fiainantsika misy zavatra alefa amin'ny fahavalo
kanefa tsika tsy mahafantatra akory hoe ino ty zavatra mitrango ty fa ny tanjony amono anao. Dia tena enketo fa nanomboka narary dia nisy mpanompon'Andriamanitra atao amintsika ny antso anahy. Zay ozy izy hamangy anao. Izareo tsy mahafantatra hoe marary fa tonga tany an-trano fotsiny dia ozy izy za ozy alina mivangidy tompo dia nahita fahitana. Dia inona ilay fahitana ozy izy mipastera. Dia zay ozy izy nahita fahitana hoe ianao mama narary dia tena petraka teo ambony fandriana. Dia teo daholo ozy izy mipiara-manompo zany dia hoe hita teo. Dia tsangana ozy izy andeha amihana anao dia efa tsisy nofotra tsony fa taolana. Ny devoly tena hoe efa zay zany ny zavatra nieritreretiny atao hoe hopitehany ianao satria ozy ilay dokotera hoe raha niandry kely ty dia vaky ozy izy dia mivadika cancer dia vitany aminao. Dia eritrereto tsara hoe ianao en danger ana cancer nefa ianao tsy mare marary. Teny amintsika hoe asivo antony fanomponao an Jesosy. Tsy fantatrao izay zavatra alefa ny fahavalo amelenao fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia tsisy avelany hikasika anao zany na kely ary. Tsisy avelany hikasika anao. Dia nisy fotoana nyteny tamin'ny tompo hoe Jesosy hoa tena nalahelo be satria tao anaty fifadikanana tsika. Une semaine zany tsy vita fifadikana dia navita fifadikana 2 semaines dia ny semaine narary dia zao nataoko an Jesosy fa maninona hoa zany tsy avelany za ve hoa manao fifadikana nefa marary. Normalement raha tokony ho sitrana satria manao fifadikana. Teneniny olona ozy izy tsy hoe ianao tsy mihinan-kanina fadiana dia akasitrahan'Andriamanitra fa ny fifadikana dia natao hiomananao hidiranao any amin'ny fahatretrehana amin'ny toetranao. Amen. Misy fotoantsika manao fifadikana dia zao fady tandremo mandray sakafo tena tsy nihinana mihitsy fa mifady. Ianao ozy izy mifadianina dia zao ianao tsy nanao vidange akory. Dia tiako loatra ianao ozy izy dia najanoko ilay izy. Satria rehefa andeha voyage ny tomobile anankiray dia mila manao vidange, mila soloina amin'ny pneu. Ny zavatra rehetrarehetra ataontsika ho an'i Jesosy dia ataovy tsara daholy. Aza mieritreritra ianao hoe zaran'i Jesosy ary nanao fifadikanina. Fa rehefa hanao fifadikanina ianao dia zao miomana. Ho avy atao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao miomana. Aza atao zany hoe faly be zao pastera memenina koa izy rehefa somaly tsy tonga. Tsy izany fa tena hoe miomana. Indraindray ozy izy mifanompoana ozy izy Jesosy. Aza atao ohatran'ireny tapi ireny rehefa mandeha miditra salle de gym ireny tsika. Dia rehefa mandeha tapi le fandehanana tongotra satria hoe tsy maintsy mandeha tongotra. Dia rehefa mandeha tongotra amin'iny ianao dia mitovy daholo, reraka ianao, tsemboka ianao. Ny sensation anao zany ohatran'ny hoe tena nandeha. Fa ozy izy Jesosy hoe ohatran'io daholo ozy izy ny fanompon'ny olona. Eo ambony tapi fa tsy tonga any amin'ny destination finale. Manana sensation manompo, mamafy, manao ny asan'Andriamanitra. Fa zao tsy tonga any amin'ny destination finale. Mieritreritsika hoe za ataoko tsara be ny asan'i Jesosy. Tsy dia izany loatra ny zavatra tena tatavin'i Jesosy fa zao ny toe-ponao. Le tena toe-ponao vonona. Satria indraindray nakabeazany eo ambony tapi daholy. Tsemboka. Matsapa tena fa tena nanao. Matsapa tena fa tena nataoko tsara be le izy. Tena ataoko mihitsy, tena ataoko tsara faran'izay tsara. Nefa tsy tonga any amin'ilay tena tokony hatongavana. Teny amintsika androany hoe manomboka androany manana antontsika navaozana ny fanompontsika. Rehefa manompo dia aza atao ohatran'ny eo ambony tapi. Fa tena mandehana miaraka amin'ny Jesosy. Mandehana miaraka amin'ny Jesosy. Rehefa mifadianina, rehefa mandeha mitady an'i Jesosy. Fa zao ny fahavalo avelany andalo ny zavatra mahazo anao. Tsy kitiany iny, tsy ataony mare marary ianao. Fa zao jinjainy amin'izay iny rehefa avy eo. Mila ianao tena hoe manankina ny fo amin'i Jesosy. Jesosy ange efa ho avy. Efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Jereo tsara fa zavatra faharoa nampianaran'ny tompo dia zao hoe fakatiavintsika. Tadio tsara fa betsaka ny olona no mivavaka ho anao. Dia iny le olona mpanompon'Andriamanitra mivavaka dia tonga tany an-trano. Fa tsy hoe za pastera
fa za tsy mila mivavaka zany fa zay tsy Jesosy dia vita. Fa misy fotoana Andriamanitra mamangy olona anapaka anjogo eo amin'ny fiainanao. Hitako ianao mama tena taolana sisa tena nitomany daholo ny mpiara-manompo. Fa zao ozy izy pastera tamin'izay hoe tonga dia tapahana zany zao dia zao. Amen. Amin'ny fotoana tsy fantatronge zay mahatonga Baiboly miteny hoe ataovy izay evananao amin'ny olona rehetra. Indraindray apetraka Andriamanitra ny ampon'ny olona no avinao. Apetraka Andriamanitra ny ampon'ny olona ny zavatra tokony ataonao. Fa raha tsy mifandray amin'ny olona ianao dia tsy fantatrao zany. Manomboka androany ajanony daholo ny disadisa rehetrarehetra. Andao hanompo tsara n'Andriamanitra. Amen. Koralina ianao ataovy ho an'i Jesosy. Aza mieritreritra zany hoe zany tena manao ny asako tsara tena raha reo ambasadoro na pastera amin'ireo raha mbola tsy mazoto noho iza. Fa zao ataovy tsara ny fanomponao an'Andriamanitra. Mila tsika tena hoe miaraka amin'Andriamanitra tena manavaoza ny fanoloran-tena. Ary zay mahatonga Baiboly miteny hoe avaozy ny fanoloran-tenanao isan'andro. Be da be ny olona ozy izy ny tompo averiko foana ity manompo anahy fa ohatra ny eo ambony tapi. Matsiaro tena manao, matsiaro tena reraka, matsiaro tena ohatra ny hoe tena ataoko tena ataontsika amin'ilay be ny tsika fa ampontsika indray tena ataontsika ohatr'izao nefa tapi daholo fiantsoanan'izany. Fa ny zavatra tena takian'Andriamanitra dia zao, ianao mandeha amin'ny fonao ho an'i Jesosy, amin'ny fitiavanao ho an'i Jesosy, tsisy fifaninanana, tsisy ninninina fa tena hoe ho an'i Jesosy mba ho tongany amin'ilay destination finale. Alohan'io talata maraina io ihany koa dia nisy olona ny antso anahy. Hitanareo, Jesosy zany rehefa tena hoe mangetaentana azy ianao dia tonga izy hidelivre anao manontolo. Satria tena reko hoe Jesosy inona tsoa moa zany, tsy hitako tsoa izay atao za tsy hivavaka tory fotsiny eto am-pandriana, tsy mety amiko zany. Dia zao nisy olona tany ampitan-dranomasina ny antso anahy hoe mama manao ahoana ianao ozy izy? Dia savao Jesosy ozy izy miteny amiko fa ny olona ozy izy izay tsy mino ny herin'Andriamanitra dia tsy manana anjara ihany koa any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika zany tsy afaka hoe miaraka amin'ny Jesosy nefa tsy mino an'i Jesosy sy ny heriny. Hitanao ozy izy, ianao ozy izy indraindray mavesatra amin'ny zanakao. Sanatria akory ialako tsiny amin'ny zanako tsy hoe maditry ny zareo. Aloha dia teneniko eto izay. Fa zao ohatra ny hoe misy zavatra indraindray hoentintsika ray aman-dreny manavesatra tsika. Fa maninona izao? Fa maninona ny tokony ho ty? Reny rehetrarehetra reny mampalahelo an'i Jesosy daholo satria ohatra ny hoe tsy mametraka an'i Jesosy tsika hiametraka an'ireny akonantsika ireny eo am-pelatanan'Andriamanitra. Esory ozy izy mivesatra ny ankizy fa hitako mandrazona be any aminao ozy izy ohatra ny hoe ianona zao tokony ohatran'izao dia iry zao tokony ohatran'izao dia izao ny zavatra mitranga izao ny zavatra reny zavatra ireny ozy izy lasa ataony devoly atonga anao tsy aheno an'Andriamanitra. Zany ve dia ahoana za tsy tena fona sady nitomany be mihitsy olona io fona ianao reniko ozy izy tokony tsy zany tenanao fa ianao nananatra. Fa zao ozy izy Jesosy ozy izy miteny avitsory izay mavesatra rehetrarehetra. Mivesatra zany ray havana dia lalana tsy fakahitatsika amin'ny anjara voatendritsika. Inona ny hanompontsika an'Andriamanitra raha mbola bataitsika ihany ny vesatra? Inona mety misy zavatra eo amin'ny fiainantsika tiatsika hitranga amin'ny zanakitsika, amin'ny fianarany, amin'ny hoaviny. Fa zao avelao fotsiny ilay vesatra dia avelao Jesosy hiasa. Fa reny rehetrarehetra ireny kay lalana hoentiny devoly anombana fanoloran-tenantsika daholo. Amen. Ny zavatra hitanao avelao hoentin'Andriamanitra. Fa na ny zavatra tsy hitanao ary jereo fa hitan'Andriamanitra. Rehefa tonga ilay zavatra vesatra be ilay aretina mivoaka tao anatin'ny vatako zany tena ohatra ny atody ngeza be mavesatra be zany zavatra zany tena misy lanjany fa tsy hoe zavatra ana dia gaga ianao hoe inona zany ty. Fa le dokotera fotsiny zany nagaga anazy ny tena hoe fa manontany anao ozy izy ianao ve dia tena tsy marary tena tsisy marary mihitsy ty afandray zany izay ino nataony
dia zao no nazavany Jesosy anao hoe tanao ozy izy ny zavatra iny ohatran'iny ozy izy ny fanompoana. Ny ota ozy izy ohatran'iny. Indraindray ao am-pon'ny olona, ao amin'ny fiainan'ny olona misy ota. Fa mila ianao mitady an' Jesosy isan'andro. Jesosy ino ty zavatra tsy mety ataoko ty? Isan'andro tsika mila miconsulte amin'ny Jesosy foana hoe sao dia misy zavatra mampalahelo anao ataoko. Fa reny ozy izy Jesosy ohatry reny ozy izy ny karazany. Dia ampatoriany ao anatsika dia tsika mieritreritra hoe za miteny amin'ny teny tsy fantatra ny anahy zao ny asa fanompoko tena mandroso be raha olona koa zany dia mbola olona. Aza kinina amin'ny fahombiazanao, ny toetranao, ny fanompoanao. Aza kinina amin'ny fanompoana, ny plasinao any an-danitra. Aza kinina amin'ny zavatra vitanao sy ataonao. Fa zao ozy izy Jesosy hoe jerenao nge iny zavatra be iny hitanao iny ohatran'iny mihitsy ozy izy ny fiainam-panompoan'ny olona amin'izao. Asiany devoly ota ao anatin'ny olona dia tsy haininy, tsy fantany. Zany hoe manapina masotsika indraindray ny devoly ahatonga antsika tsy hibebaka fa mieritreritritsika hoe mety daholo zavatra ataontsika. Isan'andro manana fiombonana amin'ny Jesosy. Raha mbola maraina ny andro dia teneny Jesosy hoe inona tsy mety ataoko Jesosy. Aza mitady tsony zao hoe inona sekret amin'ny fahombiazana. Fa sekret tedavina zao dia zao inona ny ataoko nefa mbola tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Na toinona tsara ny fanompoana ataonao tsy mikonty zany any an-danitra. Fa mikonty any an-danitra ianao na diofo na hen'ny trompetra na hitan'i Jesosy. Tsy atokana any plastika rehefa tonga any hoe reto le tena nanao fanompoana tsara be, za tsy midika akory aza atao tsara ny fanompoanao. Fa zao tsy zany ny anarenantsika amin'ny finoantsika. Fa ny anorenantsika amin'ny finoantsika manahoana ny toe-ponao. Raha mba misandratra ny hafa ohatry ny ahoana ianao. Raha misy zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sainao mba nitranga tamin'ny hafa, inona ny zavatra ataonao? Hempotra ve ianao? Hiova ve ianao? Hiverin-dalana ve ianao? Fa sao dia efa ilay zavatra ngeza be amin'ny fanompoana amin'ny ota apetraky ny devoly io. Ny devoly mametraka zavatra ampatoriany ny fiainam-panahinao. Tena miteny anareo Jesosy ny teny an'izany. Za ngamba nirena fantatra raha nitorotako za tsy tia miteny an'izany. Raha mbola tsy naheno azy ny teny. Fa jereo ozy manomboka androany ianao ozy izy isan'andro sasao foana ny akanjonao. Ohatran'io mihitsy ny ataon'ny devoly asiany zavatra eo amin'ny masonao mba hiova ny fomba fijerinao. Asiany zavatra ao anatin'ny fonao mba haloto amin'ny olona. Dia ianao mieritreritra hoe izay sy Jesosy miaraka ao amin'ny tokantrano izany tena efa tsisy ninninina. Fiarahamonina fa izany fitiavana izany nefa inona ny tenenin'i Jesosy. Andao hiveriny tsika. Fa sao dia efa manisy zavatra ngeza be ao amin'ny fiaina ao amin'ny fotsika Andriamanitra dia raha maneno ny trompetra dia tsika mieritreritra hoe niakatra kay tsy niakatra. Satria tsika mieritreritra hoe zangina anao fanompoana tatsy za nanao fanompoana tary aiza amin'izay Jesosy aza mieritreritra an'izany. Fa ny amaliany Jesosy anao dia mifonao madio. Ianao miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao miaina araka an'izay tian'Andriamanitra. Amen. Aza vela isan'andro isan'andro diovy ny fonao. Mety nataon'ny olona zavatra mandratra ianao. Mety ozy izy ianao hoe tena tsy zaka tsony. Iny le zavatra ngeza be iny. Dia alehibiaziny devoly ao iny. Tambatambaziny ao ianao dia safosafony ao. Dia iny ianao fa rehefa tonga fotoam-bavaka dia tonga ihany. Fa le ngeda be mbola ao foana. Teny amintsika amboary ny fotsika manomboka androany. Asio tombo-kase fiarahantsika amin'Andriamanitra. Asio tombo-kase efa ho avy ane Jesosy ary tena vitsina ampakarina ozy izy Jesosy satria mihevitena fa mety daholo satria eo ambony tapi daholo. Amen. Andao ajanona ny tapi ara-panahy fa andaontsika tena androso hiaraka amin'ny Jesosy. Amen. Dia mino fa faly be daholo tsika no za zao tena mijoro vavolombelona fa tena sahalava, tena matanjaka tsara tena. Amen. Dia mbola omeny Jesosy fotoana
entina manompo anazy tadio tsara fa ay tombonandro angeny mbola anao mitsangana tombonandro na mijery fanina mitsangana fanina dia maka zavatra ao anatin'ilay armoara fampirimako akanjo sy poketra sy kiraro sy ny rehetrarehetra reny ny zanako dia oza hoe ahoana zany reto dia rehefa misy an'le hoe tahiry kely aprime reny dia oza mantsy mivadika atsa misy zavatra kely fa sao dia tsy tanora sanatrika tsy aotsony reny rehetrarehetra reny rekleny jesosy daholy reklena amin'ny jesosy daholy asa vela izy zavatra naranaraka anao mino fa nandray zavatra ianao androany amen ndao tsika hitsangana andraisantsika ampanopon'andriamanitra hitehaka ho an'i jesosy Alléluia. Dolo tsika tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Mahafantatrao ve ny dikan'izany rehetrarehetra izany? Izany rehetrarehetra izany no miteny hoe hafa mihitsy rehefa eo Jesosy. Tiako fantatrao androany fa Jesosy Kristy ny fototry ny zavatra rehetra. Izy ny miaro ny fiainantsika. Izy ny miaro ny ao anatintsika. Izy ny mameno ny fotsika. Ary izy ny mijoro manamarina antsika amin'ny fotoana rehetra. Tiako hofofanao any amin'ny lanitra ny tananao dia misaotra azy. Ianao ny tompon'ny aina Jesosy, ianao ny tompon'ny fiainana. Ianao ny mampijoro, ianao ny miamboninaahitra. Mety eo ny ataky fa mandroso ny sambo fa tsy vaky. Raha mbola ao ianao Jesosy miazona ny zavatra rehetra. Zavatra nentina tamambavaka ny tany anatiny mama mba hadio. Tena dio ny tany anatiny, na dio ny tranonjanaka, na dio ny rantsy sy ninina. Fa rehefa avy eo zay tsy nentina mambavaka indray ny nanakisahany an'ilay izy hoe nivelany. Fetsiny devoly fa tsy makaiza. Satria rehefa eo amin'ny contrôle ianao Andriamanitra dia mamboatra anay. Ny zavatra rehetra miara-miasa aso. Alohanao mahita anay ny aina ao anatin'ny stress kely, iaina ny tamaso eo amin'ny nofo mba hanamboaranao ny fiainam-panahinay hijoro araka ny sitraponao. Satria misy fotoana izay raha tsy voakasika mihitsy ny ainay tsy tena tafajoro amin'ny sitraponao izay. Ambony lavitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Fiainam-panahinay ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia tenenao Andriamanitra. Tiaka sitraka sy ny voninahitra anao any amin'ny fitondranao, ny amin'ny famondram-ponao sy ny fahamarinana ny teninao. Ary androany maraina tonga izay manantona anao amin'ny fonay rehetra, hankasitraka sy ny voninahitra anao, raisy ny voninahitra fa ho anao rehetra Jesosy. Misaotra ihany koa ny mpiara-mivavaka, ny mpiara-manompo, ny rehetrarehetra izay nitondra mivavaka ny ankonako Andriamanitra. Ianao amaly fity, ianao anatanteraka izay vokatra mihoatra amin'ny fiainam-piankohona ny asa fanompona tsirairay avy izay mahatsiaro sy nijoro ka nandohalika no amin'izany fanasitrana an'izany. Fantatro fa tahaka mipetera tany am-pontsy izay mila tosika avy amin'ny hafa fa tsy mahavita tena. Raha tsy teo ianao, raha tsy teo ny vavaky ny maro dia tsy tanteraka izany fananganana izany. Voninahitra aneo anao rery ilay mpamaly vavaka, sady tsara mpanao tsara fa ianao vatolampy iankinanay, vatolampy tsy miovy ianao, vatolampy iorenanay, tsy mba many anderanaty izany ny fiainanay rehefa miaraka aminao, fa ianao ilay tsy miovy maly Seigneur mandrakizay. Halleluja. Vatulampy tsy mikioro, vatulampy ianao, andry mafy mampitsoro, vatulampy vaovao. Tsy mikioro, vatulampy ianao, andry mafy mampitsoro, vatolampy vaovao. Naiza misy ahy, na salama na maray,
pisolo vatolambiko ianao vatolambiko ianao tsy mamazy anjiranantsy ny mifikitra aminao fa matory ombato vatolambiko ianao tsy mamazy anjiranantsy ny mifikitra aminao fa matory ombato vatolambiko ianao nivoary moramiova isy fetra sy mandao fa ianao anilova vatolambiko ianao ny fiainako tontolo natongako anao tsy atakaloko pisolo vatolambiko ianao vatolambiko ianao jesosy vatolamby lay tsy miova manak'izay lay tsy miontsona fa mitoetro mahatoky fa na dia miovaova aza ny olombelona na mbola misy fahatanterana eo amin'ny fiainan'ny olona zay manaraka anao sy manroso dia manana faharetany ianao mijoro mitantana manangana mamonjy zay ny toy izao jesosy tsy noho ny herinay na ny fahatsaranay fa noho ny fahasoavanao mandrakizay raha sy ny voninahitra fa mendrika ianao lay tokana mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo jesosy kristy velona masina manakely avy any nazareta raha isoanao ny voninahitra mandrakizay ndaontsika ity tanana mafo amin'ny mpanjaka antsika mendrika loatra izy halleloia mahazo ho toerana tompoko amen amen halleloia ny afatra ao anaty communion androany ny hitahiry anao hatramin'ny farany ao anaty fiombonana ny hitahiry anao hatramin'ny farany ao anaty communion na fiombonana resakitsika tamin'ny heriny mahakasika ny hoe mahazo mierina ny lioana mahazo mandehandeha izy mitady izay ho arapany fa ny lioana tsy mihinana fruit avy amin'ny hazo fa ny lioana mihinana hena amin'ny macarnivore azy dia rehefa eo amin'ny nofotsika dia mampilendalenda azy fa rehefa mamoaka fruit de l'esprit tsika dia tapaka ny apetihany ka ny devoly tsy mila resena lahatra izy hoe ndana miala fa miala ho azy izy rehefa miova ianao izy tsy maintsy hiasa 24 heures sur 24 fa zao fotsiny azavariana mifantoka amin'ny mouvement isariana ny masonao ho kivy sy ho ketraka fa manamboara fiainana miaraka amin'Andriamanitra mijoro tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny dia jerijerena ny andavaky ny leona ohatran'ny Daniel tsy mahafinaritra ve zany fa tiako ho fantatro koa nefa fa Jesosy dia niteny an'ity teny anankiray ity ao amin'ny Lioka 9:19 Lioka 9:19 zao nivaky ny teny lazaiko aminareo fa omeny rary ny faingana izy kanefa tapany faharoa kanefa raha avy ny zanak'olona mba ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy raha avy ny zanak'olona rehefa miveriny Jesosy dia inona ny jereny inona ka ny jereny Jesosy rehefa tonga izy finoana dia ohatry mampahita zavatra anankiray izany le izy ao amin'ny Matthieu 7:20 Jesosy ny 9:20
Matio toko faraky amin'ny roapolo ny andiny fa 7 dia nisy fotoana izy nona dia nahita azo aviavy izy anankiray teo amoron-dalana dia nakeo aminy izy kanjo tsy nahita ninninina teo aminy afa-tsaravina ihany dia hoy izy taminy aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay dia maina vetivety foana ilay azo aviavy. Tsy zavatra manaitra anao ve ao anatin'izany? Liona mierina mitady izay ho arapany, mitady hena, olona ranofo, jentilisa, mpanompon'Andriamanitra tsy miaino amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mandeha eo amin'ny nofo, miaina amin'ny filan'ny nofo, Galatiana 5:19 à 21. Tedaviny liony ireny ho arapaka satria ara-nofo. Samy manana ny zavatra tadiaviny ny devoly sy Andriamanitra. Fa eto Jesosy mitady fruit. Eto Jesosy mitady fruit, mitady voana aviavy hoanina izy fanaona. Ny devoly mitady hena, olona ara-nofo. Fa Andriamanitra mitady fruit, mamoaka vokatry ny fanahy. Jereo tsara fa tonga teo amin'ilay azo aviavy izy ohatry midoroboka be. Inona moa ny dikany hoe mamololona sy midoroboka? Prospérer. Ohatry mifanambinana be zany. Ny ravina maitso midoroboka be. Fa tsy ilain'Andriamanitra fa aleo no manozona ny fanambinana ao alazo. Toy izay miaina ao anaty fanambinana tsy ao anaty famendrehana. Jaona voalohany, Jaona fahatelo andiny faharoa, na Jaona fahatelo toko voalohany andiny faharoa, zao ny voasoratra. Maniry aho izy ny tenin'Andriamanitra mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra nenao, tahaka izay nambinana amin'ny fiainam-panahinao. Ny fiainam-panahy aloha mamoaka vokatry ny fanahy dia manaraka ho azy ny ambony. Fa tsy mahasoa anao no manana ny zavatra rehetra tsy ny eloavany toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ohatran'ilay aviavy midoroboka be, maitso be fotsiny fa tsisy fruit. Ny devoly mitady hena ho arapaka tahaka ny liona masika. Andriamanitra mitady fruit ao amin'ny hazo midoroboka mba hisitrahana ao anaty anoanana. Raha eto zany Jesosy, kanona izy, ny zavatra avoky an' Jesosy dia ny mahitanao mamoaka vokatry ny fanahy. Mamoaka vokatry ny fanahy. Ilain'Andriamanitra amintsika tsy isika mandrobona be fa isika mamokatra be. Satria tsy ny ravina aviavy no fihinana fa ny voaniny. Avoay, jereo ny masony akaikinao, avoay le fruit hoe avoay le vokatra. Ataovy tena mpino tsara jereo akaikinao mamoa vokatry ny fanahy hoe. Zany no mampangetahetan'i Jesosy ao anaty communion. Atsangany an-tana izay mandrehako. Afaka mandroso bebe kokoa tsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra dia milaza fa raha veriny Jesosy dia mohita fruit ana finoana va izy. Ao anatin'ny fruit ny finoanan'i Jesosy. Ino io karazam-pinoana tadiaviny eo? Jesosy Kristy tsy nampifamatotra ny asan'ny finoana amin'ny fototry ny finoana. Averiko. Misy ny asan'ny finoana fa misy ny fototry ny finoana. Ao amin'ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo ny andiny voalohany ny Baiboly sy ny ten'Andriamanitra dia milaza fa ny finoana dia fatokina ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Avereny hoe zavatra. Avereny hoe zavatra. Ny andiny fahenina, ho dingantsika kely ny andiny fahenina, zao ny voasoratra ny andiny fahenina. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa zay manatona n'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa zay mazoto mitady azy. Avereno finoana an'Andriamanitra. Avereno fanondroany finoana an'Andriamanitra. Ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo ny andiny voalohany,
finonon-javatra. Ny Hebreo 12:1 dia maneho finoana an'Andriamanitra. Misy mahasamy hafa azy ireo endriky ny finoana anankiroa ireo. Ny finonon-javatra dia azontsika raisina amin'ny alalan'ny fananantsika finoana ny tanan'Andriamanitra. Ny olona mahita ny tanan'Andriamanitra dia tsy voatery ho ankasitrahan'Andriamanitra. Fa ny fankasitrahana tsy mitoetra amin'ny fampiasam-pinonon-javatra, fa mifanekena ino an'Andriamanitra ilay tompony zavatra rehetra. Hitanareo mazava tsara eto ny fanambarana maneho ny finonon-javatra sy ny finoana an'Andriamanitra. Tandremo kristianina malala fa tsy azo lazaina mahafeno ny fepetra ny finoana tiany Jesosy Kristy ho hita ny hoe fampiasan'Andriamanitra sy ny fanehoam-pamantarana iainantsika amin'ny alalan'ny fatokitsika azy. Tsy ampy le izy ameno ny fepetra ny finoana tiany Jesosy ho hita iainantsika ny fankasitrahana, ny fampiasan'Andriamanitra antsika sy ny fanehoam-pamantarana hitatsika amin'ny alalan'ny fatokitsika azy amin'ny zavatra. Tsy voatery zany raha hoe manana finoana goavana ianao mahatoky fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra dia ho ankasitrahan'Andriamanitra avy amin'ny anananao an'izany finoana zany, satria misy ny lanja ny finoana tian'Andriamanitra ifandraisana aminao ambony lavitra no fanantenanao azy amin'ny zavatra rehetra. Ay ny atao. Raha midikitsika mahakasika eo ambony finoana goavana dia tsy miafina ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra ny olona zany, fa tsy voatery ho fantany rehefa miverina izy izay olona nentina ampiasainy amin'ny fomba goavana. Mateo 7:1-20 aitsika tsenjery io teny io. Betsaka amin'izany fotoana zany ny antso amiko hoe tompokotopoko, fa tsy zay rehetra manao amiko hoe tompokotopoko ny hitry ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao ny sitrapondraiky izay ny an-danitra. 2:20 maro amin'izany no ilaza manao amiko hoe amin'izany andro zany, tompokotopoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay, tsy efa namoaka dia minita amin'ny anaranao va zahay, ary tsy efa nanao asa goavana na lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay. 7:20 ary dia ambarako amin'ny marimarina kokoa, tsy mba fantatra koa nareo hatraizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Possible ny olona anankiray ho ampiasain'Andriamanitra midingana goavana fantsoan'Andriamanitra hoe mpanao meloka satria absent, tsy tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Lanja ny sitrapony sy ny fiombonana ho aminy dia ambony lavitra eo imason'Andriamanitra noho ny fahalalanao azy ho Andriamanitra mahay zavatra rehetra sy ny fahalalany ianao fa nampiasainy ianao. Ny finonon-javatra dia azo mpanao meloka isitrahana fa tsy finoana ampy sy miantoka ny alalan'Andriamanitra antsika amin'ny fotoana iverenany. Tena mamita tentsika raha toka mionona fotsiny amin'ny fahitana ny tanan'Andriamanitra fa tsy miombona en communion amin'Andriamanitra. Ary tsika hojerevana kely ny Timoty 2 vetivety. Amboko Timoty 2:2 efa teny aitsika tsenjery loatra ny Timoty 2:2 ny 7:20 zao nivaky ny teny ao. Kanefa ny fandrenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana zao tombo kase zao, ny tombo mahalala ny azy zay n'Andriamanitra mifantany. Ary koa aoka ny olona rehetra zay manonona ny io anaran'i Jesosy io hiala mifaratsiny. Tsy olona fotsiny ny fampiasan'Andriamanitra na ny fampiasan'ny anaran'Andriamanitra, fa miala amin'ny ratsy sika mba ho fantany. Miala amin'ny ratsy mba ninona hoe mba ninona mba ho fantany. Tsika mila fantany ianao, fa tsy hoe mahalala azy fotsiny. Betsaka ny mahalala azy fa tsy fantany satria tsy en communion aminy. Mila fantatsika zao raha tonga ny devoly hanafika anao dia misy fotoana izy mamelo ny vatanao satria nofo azo nikasihana. Mety mikasika koa izy ny tokantranonao. Ao tokantrano tsy tena misy amour véritable zany.
hoe le tena fitiavana tena araka ny sitrapon'Andriamanitra rehefa manafika ny tokantrano izy fa fampiatsatsara velantsika elo daholo ny mpianakavy dia ao anatin'le ataky ny mpianakavy dia miditra tsetra mihitsy ny devolo mikororoka sy manakorotana le fiainany tokantrano ohatry ny hoe rehefa eny mason'olona dia ohatry ny lanitra mipivady fa rehefa ohatrano ohatry ny alika mifandramatra mpiatsara velatsy fahasalamana koa azony kitihana raha vao tsy miambiny ianao dia tsisy olombelona zany ka tsy mandalo aretina misy fotoana na zay rehefa mitoritony aza hoe tsy possible ny arary ianao sekoly ny finoana mametraka fa tsy tokony arary ianao rehefa tempolo ny fanamasina fa tsy afaka anakana ny satana tsiditratre kasika mety loha io ianao satria ananany fahefana io dikan'izay ny finompahatokiana ao an'Andriamanitra ao anaty fankasitrahany dia afaka nitahiry ianao mandra-piaviny afaka manafika izy fa ahafahan'Andriamanitra foana ianao rehefa avy eo alleloia ny fiainana amin'ny akapobeny ny devoly koa te hikororokany amin'izany mombanao rehetra dia mila fantatrao fa tsy ho cible ny devoly ny antony mahatonga azy mikitikitika n'ireny zavatra rehetrarehetra ireny tokantrano ny vatanao ny fahasalamanao ny fiainanao ny mombanao ny antony mahatonga azy mikasikasika an'ireny ny cible ny devoly dia ny fononao an'Andriamanitra ny fononao an'Andriamanitra tiany ianao ho tafasaraka amin'Andriamanitra raha misy tena fomba faran'izay aingany indrindra manomenao fankasitrahany dia tsy ny fononao fa mahiny zavatra rehetra izy raha izay eo ihany fa ny fononao fa eo amin'ny fiainanao izy tianao izy mpamonjinao izy mifototra amin'Andriamanitra tanteraka ao amin'Andriamanitra zato isan-jato ny fonotsika fa tsy amin'ny zavatra ain'Andriamanitra atao fotsiny ihany dia eo amin'izay tafiditra le hoe tsy fifadikanina ny ilainao tsy vavaka satria ny fonoana tsy mila vavaka fa ny vavaka ny mila fonoana tsy fifadikanina aloha na vavaka satria finoana tsy mila vavaka fa ny vavaka ny mila finoana izany ny zavatra tena manafaingan'Andriamanitra kasitraka anao tsy jeune lavabe na vavaka lavabe fa finoana n'Andriamanitra aloha tsy misy na inanina azo atao azahoana sitraka aminy raha tsy amin'ny finoana azy zay mivavaka aminy dia tsy maintsy mino fa misy izy mino aloha ianao fa misy Andriamanitra ny alalàna fa mino ianao ny fisian'Andriamanitra dia manova attitude ao anatinao ny fihetseponao sy ny ao anatinao miova jereo hoe Abrahama ny olona rehefa tena mino an'Andriamanitra dia sensible amin'ny feon'Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra hoe amin'ny alalanao nitahina amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany ry Abrahama amin'io izy efa 100 taona dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra Romanina 4 ny jerentsika ny 9:1 ka hatramin'ny 9:2 sainy fa i Abrahama tsy nanome lanja ny tenany araka amin'ny voasoratra hoe nataoko raha ny firenena maro ianao teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra nino an'izy Abrahama nino an'Andriamanitra izy teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra zay mamela ny maty sy miantsony tsy misy ho toy ny misy rehefa Andriamanitra ninonao tsy hoe karazana fanasitranana kely ery no anatenanao azy fotsiny dia mifantokany ny sainao hoe raha mba sitraniny zao timony tika vaky tsy zay le finoana an'Andriamanitra fa eto tonga dia mametraka ny valeur an'Andriamanitra amin'ny maha créateur azy mpamorona azy tanareo mahatratra ny alehibean'ny fahatakarana maizy azy an'Andriamanitra raha adika surestimenao Andriamanitra ambony lavitra noho ny existence-anao na ny fisianao satria raha eto ny finoany Abrahama dia jerentsika ny 9:7 ary na dia efa tsy nisy ny fanantenana azy zany hoe ny zavatra mitranga tsisy fanantenana intsony dia mbola nanantena ihany Abrahama ka nino mba ho rainy firenena maro araka ny voasoratra hoe sy voalaza hoe tahaka izany ny taranakao zany hoe zay nolazain'Andriamanitra taminy dia napetraka Abrahama ho ambony noho ny fisiny rehefa amin'Andriamanitra ny finoany eny hoe rehefa hitanao Andriamanitra
fantatrao Andriamanitra fa tompony fiainao Andriamanitra dia zao ny tao am-pony Abrahama. Ozy izy Abrahama raha voadotra eo Isaaka ka lasa lavenina dia mbola mino fa noho ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisizy satria efa ninina tamin'ny tenany izy dia zao ho velomin'Andriamanitra miainga eo amin'ny vovoka izy ho tonga olombelona indray atateraka ny teny fikasany eo amin'ny fiainan'ny Isaaka amin'ny taranaka izay omen'Andriamanitra ho avy. Dia tretone ny fahatakarany Abrahama mametraka an'Andriamanitra ho créateur. Ndika fa tsy le karazana mirakla kely amin'ny fahaiza-manao an'Andriamanitra. Tiany Abrahama mba hitany tanany fa le fahalebiazan'Andriamanitra miasa ao ambadiky ny finoany Abrahama an'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra manao zavatra mihoatra noho ny fahatakarany Abrahama amin'ny alalan'ny antoka ny fisiany présence d'Andriamanitra eo amin'ny fiainany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Dia ozy izy ary na dia efa tsy misy fanantenantsona dia nanantena ihany izy kanino mba ho tonga raha mifirena maro araka izay voalaza ho tahaka izany taranaka ny 120 ary satsia tsy mba nalemy finoana izy eo amin'izay, tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenan'izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesany kibony sara. Zany hoe raha ny zavatra hita maso zany dia ohatry ny hoe efa tsy possible ntsony. 100 taona ny ray, 90 taona ny vavy dia ny 120 nefa ny zavatra nitranga tsy nianahanany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahereziny finoana. Ny finoana zany no mampahery anao ka nanome voninahitra an'Andriamanitra izy. Zany hoe nitaridala ny vavaky Abrahama dia niafina tao ambadiky ny alehibe ny finoany an'Andriamanitra. 120 farany ary natoky indrindra fa zay nilazainy dia ainy atao. Tsy misy ainy atao, tsy misy ainy atao, tsy misy tsy ainy atao, tsy misy tsy ainy atao. Halleluja. Nomeny lanja mihoatra trany noho izay hitany masony Andriamanitra. Atao Baiboly tsy mbola nisy fampianarana momba ny finoana satria ny finoana tsy ampianarina fa ny finoana hiainana amin'ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Isak'izay mampianatra finoana ianao dia bloqué satria tsy hatratra mihitsy ny maridrefiny ny fahalebiazany ny fahatsarany sy ny fahaiza-manaony izay zavatra rehetra hitarafanao azy. Mihoatra loatra Andriamanitra. Ny finoana teraka zavatra teraka avy ao anatinao vokatry ny fahalalanao an Jesosy sy ny famonjena. Ny finoantsika dia niaingy teo amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty. Avy amin'ny teny retsika avy amin'ny Kristy Romana 10:7 fa ny finoana avy amin'ny toroteny ary ny teny avy amin'izay nilazainy Jesosy Kristy. Noho izany ny finoana teraka ho azy ao anatin'ny olona mandray teny velona sy fampianarana marina. Tsy afaka iorom-paka ao anatinao le finoana kasitran'Andriamanitra raha ohatra ka diso ny fampianarana voarainao momba an'Andriamanitra. Satria ambadiky ny fampianarana niteraka ny finoana avy amin'ny teny. Dia rehefa diso ny teny renao, diso ny fampianarana voarainao, diso ny finoanao, diso koa ny lanitrao. Ho aiza ianao? Ahoana zany ny azahoako finoana? Tsy finoana ny tanjona aloha fa fiombonana amin'i Jesosy. Satria rehefa mibanjina azy ianao ka tena fantatrao no maizy azy an Jesosy dia le finoana ao anatinao tsy mila katsahanao fa izy no mitondra ny finoany sy anefa an'izay nilazainy eo amin'ny fiainanao. Mibanjina an Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Hébreux 12:2. Nitoetra ho azy, teraka ho azy ao am-pontsika ny finoana azy rehefa fantatsika ny lanja ny famonjena, ny fandraisanao sy fanomezanao lanja
ny fanomezan'Andriamanitra sarobidy indrindra tao hoe Jesosy Kristy zay namonjy anao afaka amin'ny fahotana no ahafahanao misitraka ny finoan'Andriamanitra ny anjaranao manaiky ny fahavelomany ao anatinao à 100% fotsiny atao feno fepetra hoe velona ao anatinao zato isan-jato Jesosy fa rehefa velona ao anatinao Jesosy tsy mila mianatra ianao amin'ny fomba ahoana ny tokony ataoko mba hananako ny finoany Jesosy no tsisy nininona tokony ataonao fa ny rehetra efa ao anatinao tamin'ny nandraisanao an Jesosy fa ny hoe mibanjina an Jesosy dia zao makatahaka ny fiainan Jesosy amin'ny alalan'ny fanekena hotarian'ny fanahy masina anana ny toetra an Jesosy avelao velona ao anatinao le fruit tadiaviny raha tonga eto zao dia mitady fruit hohanina amin'ny fisinao satria nanaiky ianao hivadika hazo fa tsy nijanona ho hena avoay le fruit mahatonga anao tsy fruit na afaka dia satria tsy mamoaka fruit na vokatra malaina mamoaka fruit ianao fa te hitany tanan'Andriamanitra ivelan'izay tiana hitananao aza manantena vary masaka nefa nambolo-katsaka fotsiny io karazam-pinoana io rehefa velona ao anatinao satria nanaiky ianao hoe tsy zatsolo velona tsareo kely Galatiana toko faharoa ny 9:20 azafady Galatiana toko faharoa ny 9:20 zao nivaky ny teny ny anaran'i Jesosy vo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana Paoly ny teny an'io ary tsy zatsolo velona fa Kristy mivelona tao anatiko dia ny tapany faharoa fa zay hivelomako ankehitriny amin'izao fotoana iainako zao eo amin'ny nofo amin'ity nofo mety mandalo ty dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka nanolotra ny ainy sy ny tenany amonjy ahy rehefa manomboka merenao fa tsisy anao tsony ao anatinao fa izy ny manapaka ao anatinao ny fonao dia azo antoka manomboka amin'izay fotoana zay fa azon'Andriamanitra atao no maneho amin'ny alalan'ny fisinao zay zavatra rehetra nyseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy no hoe izy mivelona tsisy avy aminao tsony no mibaiko ny etsika rehetra sy ny zavatra tokony atao fa avy amin'ny dôly tanjony filazantsara marina dia ny atonga anao ho lay karazan'ny olona anankiray tanteraka sy manana ny fahafenoany ny fon'Andriamanitra valio ny antso ny anaka atolory ihany fonao mitady fruit izy atolory ihany fonao manolora tena tsara zay natonga azy nanova amin'ny fihevinao mba tsy hampisasatra anao anaty ady sy fanahina dia nisokafany Jaona Pastoral tamin'ny epistily izay nisoratany amin'ny Jaona voalotoko 4:4 ny fahamarinana ao anatina fanoloran-tena anankiray tsisy olona anankiray rehefa natioranao Kristy dia izy no hivelomanao ary izy no velona ao anatinao ary izy no miseho amin'ny alalanao lasa olo ny fitiavana ianao tsy olo ny fanamelohan-tena ianao fa olona afaka iaina sy fakahita amin'ny fahatsarana isan'andro dikany hoe Kristy ny velona ao anatsika ny zavatra laoko vavantsika dia manambara ny Kristy ny zavatra iainantsika dia maneho an'i Kristy ny fisaintsainantsika dia fisainan'i Kristy ny famindra sy ny ataontsika amin'izay dia maneho sy manambara ny fisian'i Kristy ao anatsika zany ny tanjony filazantsara marina ary rehefa tonga natioranao Kristy tsisy lehilahy natory dia manahy sao sao dia mivadika vehivavy raha pitso maraina rehefa fo natory ony ianao dia Jesosy engany mba tsy mivadika vehivavy raha pitso maraina fa raha lehilahy ianao no natory maly ariva lehilahy ianao mifo raha pitso maraina ary tsy mila ahinao akory zany satria efa natioranao zany ny identité anao dia nafenin'Andriamanitra tao ambadiky ny fahalalanao azy zay mahatonga amin'ny Petera ho sisy tamin'ny Petera everinareo fa ho iza tosy Petera ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona mahalala an' Jesosy aloha sambatra ianao ry Simona Barjona
fa tsy nofo aman-drano ny revele na manambary zany famarinana zany fa za androany manakambara aminao koa satria nahalala ianao dia tiako fantatrao fa fantatro koa ianao mipetera vato ary eo ambon'izany vato lampy zany no ahoriko ny fiangonako ary tiako fantatrao fa tsy misy vavady ny fiainatsitsy zany ary izy azy ndao itetanana mafy hoan'Andriamanitra. Ny olona ananan'Andriamanitra programma dia izay olona manana communion amin'Andriamanitra. Tsy olona ampiasain'Andriamanitra fa olona en communion amin'Andriamanitra. Mila fantatsika tsara ty fahamarinana anankiray ty dia hijanona amin'izay aho. Mafantatrareo fa na olom-boositra be tena faran'izay goavana indrindra eto ambonin'ny tany azy ianao ka ampiasain'Andriamanitra ny fomba mahatsiravina ny satana sy mampirarakivy azy vao mijoro dia tsy izay nitahiry ny tsy ositra nitahiry ny fanoloran-tenanao fa amin'ny décision anao. Ianao manapa-kevitra ny ho isan'ny olona discipliné. Ny mpamosavy discipliné dia mahery lavitra noho ny olom-boositra goavana nefa indiscipliné. Eno ty famarinany ty mpamosavy anankiray vehivavy no nampiasain'ny Filistina atao hoe Delila, fa Delila natoko teo tongotra Satana tamin'ny fomba amin'ny lalana Samsona. Vita miangolangola ao anaty fiatsaram-belatsy ty Samsona olom-boositra goavana be. Samsona tsisy ifandraisany amin'ny Dalila sady tsy vady ny Dalila, tsy vita raharaha taminy fa lavy tamin'ny Dalila Samsona satria tafidina teo amin'ny nofo, tsy nanaiky aina ao anatina disiplinina tsara amin'ny asarbidiny izay fanomezan'Andriamanitra azy ilay olom-boositra goavana atao hoe Samsona. Dia ino tsara ny zavatra mitrangy nandeha Samsona mietsika Andriamanitra satria nirahana izy hamonjy ny Filistina. Zany hoe tany am-boky izy dia nazirita efa voatokana ho an'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra ho ampiasaina hamonjy ny fireneny olona anankiray io, mandresy ny maramila sy ny tafika rehetra vao mijoro misapatitaka daholo. Mitafika ny Filistina rehetra mahita ny herin'izany lehilahy atao hoe Samsona zany. Fa ny problème ny Samsona tsy vitan'ilay ositra tao aminy nampijoro azy tsy ho lavon'ny Dalila, fa enjana sy mihoatra loatra ny fanapahan-keviny sy ny safidiny raha oharina amin'ny alehiben'ny fanomezana izay nomen'Andriamanitra azy. Fanomezana omen'Andriamanitra azy dia tonga azy ho lehilahy mahery havita ny antom-pisiny sy ny tanjona ilan'Andriamanitra azy eo amin'ny firenena. Fa tao anatin'ny olona tsy manana disiplinina le fanomezana dia verenjavina. Mafantatrao ve? Zao ny ratsy, voaositra be anao kanefa mifananao malemy fa niosotrao mahery. Ny toe-panahin'ny Samsona faible malemy, marefo, maivana, kanefa niositra tao amin'ny Samsona goavana be mihitsiny. Zay no maharatsy niositra goavana ao anatin'ny olona tsy manana toe-panaraka an'Andriamanitra, tsy mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Niositra tsy miantoka anao ny amin'ny hoe fijoroanao, fa ianao no mila mametraka disiplinina, fa tsy maintsy ianao misafidy le karazan'olona manaiky iasany fanamasina amboatra ny ao anatinao sy ny safidinao hifanaraka amin'le fampiasan'Andriamanitra anao sy le fomba isehon'Andriamanitra amin'ny alalanao. Satana tsy amelanao amin'izao zany. Dalila mpamosavy discipliné, izy tsy nentiny lavolefona mihitsiny raha tsy tonga tamin'ny tanjony lavo Samsona be ositra rehefa le mpamosavy malefaka discipliné nandroso teo anoloana. Samsona be ositra fa tsy discipliné fotsiny ny problemany. Izy tsy malalakory ny amin'ny relation sy ny fifandraisana nisy teo aminy sy Dalila
sainy fa olona tsy vita fiancé tsy vita mariage akory ireo tavela teo amin'ny dalila foany Samsona dalila tsy vadiny kanefa niaraka taminy ary amin'io Samsona dia tadio tsara tokony olona mbola vita mission mihoatra lavitra noho zay nisy azy fa raraka tsy tafavoaka fa dobo tao amin'ny dalila ny fanolorantena amin'ny varalila. Samsona olo-mahositra be ananan'Andriamanitra programa fa tsy nahalalana sarobidy ny zavatra izay nomen'Andriamanitra azy. Misy zavatra sarobidy nomen'Andriamanitra anao, miangavy ianao mba tehirizy someo lanjo io. Zavatra ray fotsiny fantany, mampiasa ositra, manetsika ositra. Ny Samsona io mba fantatro hoe efa ny ositra fanomezana tsy ilaina any an-danitra fa fanomezana mitovy amin'ny zavatra rehetra ihany, anampianao eto ambony tany fa avy amin'ny fanamasina. Izany no mahatonga antsika tsy mibotsy ositra fa mahasositra, fa manaitra anao iombona amin'ny présence mba hahafahan'Andriamanitra mahazo aina sy ampijoro anao ho olona disiplinelo mialohan'ny atongavany vesatra sy fahasoavana rehetra ho ao anatinao. Betsaka nefa teo aloha mandraisa fampianarana ny atao hoe dalana andeha atao le olona dobo dia izy koa mbola hiditra any. Tsy mety raha ohatra ka maivana be ny toe-pananao kanefa mitondra ositra mavesatra be ianao ao anatinao. Mila toe-panahy matanjaka no ny ositra goavany ianao miaraka amin'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nisy raha vakitsika eny amin'ny boky mpitsara ny tantaran'ny Samsona. Pana masony voazo ny Filistina izy, tapaka ny volony, ny ala ny heriny, ny masony mpitserina voalohany, tsy nisy vision ntsony. Dia ny tantanandry zareo amin'izay dia natao teo nampiasainy amin'izay ny heriny hitotovary solon'omby. Falelo inony hoe raha azony devoly viravorainy tanteraka tandray matsara fotsiny. Fa zao ny zavatra nahavariana. Ny problème ny Samsona rehefa be loatra ny ositra dia miantehitra amin'ny asan'Andriamanitra sy ny hetsika ny fotsiny fa tsy amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Vaky io ny tantaran'ny Samsona ray manontolo fa tsy olona manana fiainam-bavaka izany Samsona. Indray mandeha any nahitako azy mivavaka rehefa lasa ny heriny dia le hery lasa ny nampivavaka azy mba vereny kely indray mandeha mba hamaliko reto fahavaliko reto. Zay dia vita. Ka ny fianteherana amin'ny ositra mamitaka satria mandrava communion le raha vao tsy ampy le toe-panahy dia heverinao fa Andriamanitra dia azonao ampiasaina amin'izay tianao ampiasana azy satria nomeny fanomezana ianao. Ao anatina communion aza mifantoka amin'ny ositra. Raha ny amin'izany afaka mihetsika Andriamanitra manao izay tiany, miasa malalaka, manao ny sitrapo. Aza bozy tena fotsiny ny ositra hoe ianona misy ositra ohatr'izao, ianona misy ositra ohatr'izao. Tsisy leson'ositra zany atao anaty Baiboly. Jesosy tsy nampianatra an'izany na indray mandeha azy. Mila miverina isika ao anaty tenin'Andriamanitra tsara. Fa lasa variana any amin'ny ositra daholo. Raha tsy misy ositra hono dia tsy manana. Ny ositra efa ao anatinao rehefa hofana masina ary mahazo aina ny ositra Andriamanitra rehefa araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao satria Andriamanitra mihitsy ny ampiasa azy. Fa inona ny zavatra nisy rehefa tsisy nininona intsony Samsona sady efa jamba dia nomena pili anankiroa dia teo ampovoany izy. Ny ray teto amin'ny ilany, ny ray teto amin'ny ilany dia teo izy no nampiasa ny heriny. Vavaka indray mandeha Samsona mariky ny azo fijaliana. Ny fiafarana ny zavatra rehetra dia tsy maintsy eo amin'ny azo fijaliana. Raha resaka mbola le jiolahy teo akaikin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izy vao tonga saina. Fa Samsona feno hery dia izy mihitsy ilay endriky ny azo fijaliana teo amin'ilay pili anankiroa izay niankinany dia mivavaka izy. Raha io izy mba havereno amiko indray ny herinao mba maliko ho fahavaliko. Dia ozy izy ny Baiboly, ozy izy ny ten'Andriamanitra. Ary ny matin'ny Samsona tamin'ny nahafatesana dia lehibe lavitra noho ny tamin'ny fahavelomany.
hitanareo no mahatsara anao tsy miandry samsonina maty ao mba voatsindry ny rindrina noatra zany akory fa maty amin'ny tena, maty amin'ny nofo. Rehefa tena maty eo amin'ny tena ianao sy maty eo amin'ny nofo dia miasa Andriamanitra mampahery sy mampijoro anao ary mahazo aina izy mampiasa anao. Satria ambadiky ny fanekena ho faty eo amin'io nofo no ahafahan'Andriamanitra maneho ny heriny mihoatra lavitra no ny sainanao sy ny fijerinao. Ao anatin'ny olona mantsy raha mbola velona izy misy an'ireto zavatra anankitelo reto. Ny sainy manohatra, ny ainy tia voninahitsy, misy idirany kely dia tsy mahazo aina Andriamanitra. Fa rehefa ianao manaiky ho faty eo amin'ny nofo dia voaomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana dia tsy mahita ny fisianao ao anaty fahavelomanao mbola misy kely alainao na 0,5% azy. Fa jereo vokatra. Rehefa maty Samson mihoatra ny vokatra. Rehefa maty Elisa faty Etsipy dia mitsangana fa tsy mila hoe tsindriana ohatran'ilay tamin'izy mbola velatra asiana fofinaina sy hafanaina aloha. Fa tonga dia mianga ny fananganana. Na tsipy teo fatiny Elisa fotsiny le maty. Tonga dia lasa zareo mipetraka ty efa maty fa retsy Moabita efa manaitra. Zany hoe niara-ny asa nahasoa ny entsiky ny Moabita sy ny fandevenana. Raha ohatra zany ka lamina be mihitsy hoe mandriam-piadarana ny lavahana normalina tsara no lavaka. Nampidinina moramora maty raha nanam-potoana nandevenana ry zareo dia tsy nitsangana le maty. Fa ambadiky le pression. Iny misy navela io efa maty tareo lafa ataontsika indray no maty eto na tsipy teo fatiny Elisa. Tonga dia nikasoka tamin'ile taolana satria ny olona Elisa maty ampiasaina mihoatra noho ny Elisa velona. Joro le maty deritreretinareo zareo lasa nitsoka iny koa le maty nanaraka avy atoriana ohatra zao. Mahazonareo saina ve zany? Dia nanaraka atoriana koa le maty. Dia naniditra taretrandro zareo dia nitreritra todika ohatran'izao le maty vao. Miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra. Ny olona rehefa eo tanin'Andriamanitra ny fiainany tsy misy ninonina nereny an'Andriamanitra ny fomban'izany satria maty tsara. Zany hoe zany toriko zany. Rehefa maty tsara ny olona dia tsisy ninonina avy aminao. Petraka daholo ny kajinao, ny fisainanao sy ny mombanao mipirina daholo. Pirina daholo reny fa tsy tilapia. Atsakany an-tanan'izay mandre. Pirina daholo. Ny kajinao tonga dia izao manao an'izao ty pirina. Fangahy ianao mitondra ny fiainanao. Manomboka mitombo ao anatin'ny olona maty amin'ny tenany ny programa maha-olombelona azy. Izay fisainany ara-nofo te hitondra ny fiainany, hanany fiainany. Fa mametraka eo am-pelantanan'Andriamanitra izy ny programa mpiainany ray manontolo mba ahafahan'Andriamanitra miditra sehatra mampiasa azy maneho ny heriny ary mitondra ny fanatrehany. Dia jereo ny zavatra nitranga mba ny tenin'Andriamanitra dia milaza mbola niotra lavitra tena niotra hatramin'ny mpanjaka ny manam-pahefana maty tao amin'ilay toerana tao daholo. Ny olona maty tamin'ny fotoana nahafatesany Samson mihoatra lavitra. Zany hoe olona mbola mihoatra n'ilay maramila be dia be zany amin'ny arivo ny vonony tamin'ny valan'ny rano boriky tamin'izy mbola velona. Ny olona maty tao anatin'ilay fivoriana tamin'ny nahafatesany. Ianao tsy manaiky ho faty amin'ny tena no tonga n'Andriamanitra tsy miasa fa tianao hidiranao anaty kajy daholo ny zavatra rehetra momba ny fiainanao. Roviana ianao vao avy, roviana ianao vao mba hody, roviana fa ny tompo miandry fatratra anao, miandry anao, midadanao. Misy olona ve voataro any? Mbola manan-javatra maro tia nozaraina aminareo fa zaiky tsy zakanareo zany ankehitriny. Fa raha ho avy ny fanahy ny fahamarinana dia izy ny ampianatra anareo. Izy ny teny an'izay Jesosy teny an'izany fa izay tenin'ny tompo izay ny amaranako ny hafatra androany. Izy amangy anao amin'ny tontolo mpiainana misy anao. Izy anangana sy anovanao mba hahafahanao misitraka ny fahatsarany. Izy miditra sehatra anatanteraka eo amin'ny fiainanao. Ny tsara lavitra sy mihoatra noho izay zavatra rehetra nizaraiko taminao. Satria izy no afaka miasa sy mamangy anao ao anaty andeharaka ny sitrapony sy joro ao amin'ny teny. Mitsangana amin'ny toerana misy anao. Halleluja.
Jesova tofehizoro afatahotra ny fo raha ianao no mampijoro sy akina na tokona jeto fiorenanay Jesu zanakiny avo vatovia no fanay amindra tsy te andavo vato azo itoky na sady tsy mba mivera afaka ny fahory na ray anao no ekena Jesu tureri nule vato tsy mifita Jesu tureri nulay fehizoro indrindra de ohatry matsiaro 2 arivo taona lasa Jesosy niaraka tamin'ny mpianana izy dia talohan'ny alina zay namadiana azy zany hoe talohan'ny fotoana ny samborana azy dia vory niaraka amin'ny mpianana ohatr'izao izy dia mba fantatrao ve hatramin'ny nahaterahany ka hatramin'ny nahafatesany dia izy foana no mifehny zavatra rehetra namango Maria izy dia niteny hoe tamin'ny alalan'ny anjely Gabriel ianao hiteraka zazalahy dia hoana ny tonga an'izany fa za tsy nalalalahy tsy ho ampidirinao akibonao izy ka fa tonga dia ao anatinao izy no hivoaka dia tonga tokoa tao akibon'i Jesosy izy rery ny vehivavy tsy nahalalalahy nefa nitondra voaka teto ambony tany fa raha misy akoatra ny sandoka tonga indray izy taorin'ny nafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty vory teo afovoan'ny mpianana izy midolo ny varavarana tonga izy dia teo afovoany ahoana moa teo ny nahalalako fa nifindra toeran'Andriamanitra tsy tao anaty trano natao tanana tsony fa ao anaty trano tsy natao tanana nanomboka tamin'ny Maria tonga le anjely dia niteny hoe raha Maria anjely avy ny an-danitra Gabriel no anarany messager feno asoavana feno fahasoavana ianao ary ianao vehivavy tsy mitovy amin'ny vehivavy rehetra tena vehivavy miavaka ianao dia taitry Maria za zany miavaka tsy no ianao ka izy ne le anjely fa no izay nateraky ny kibonao raha tsy nisy le tao akibonao dia tsy miavaka ianao zany hoe message ny lanitra mampanetry teny io manetry tena fa tsy hoe rehefa nahino hoe miavaka ianao sy netritra dia zay ny aparitaka be mihitsy hoe teneny ny akaikinao fa miavaka ianao non tsy le fihavanao loatra fa ny fahatsapanao fisily le nateraky ny kibonao ry Maria zay ao anatinao androany anie tsy ao akibonao izy fa ao anatinao olona miavaka ianao fa zay fihavany zay asehoy miavaka tokoko manana fitiavana surnaturel mahay mitiny fahavalony zany mampiavaka atsika zany aza mieritreritra hoe fiaradimy eo tokotany na 7 mamela ialoka aloha mamela ialoka tsara miavaka ianao ainao atao ny zavatra rehetra miteny olona rehetra tsy mora sositra tsy mora tezitra tsy mora miakatra rehefa tsy atao sitraponao mandalo ny testa fianao tsy miembotra mandalo ny tafitra fianao mijoro mandalo ny ady fianao miorakoraka alleluia mandalo ny fanoerana fianao misaotra olona miavaka ianao e miavaka satria no asoavin'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fisiny dia hozy izy ataovy zao fahatserovana nandrety itsika mahita mpanompo ampiasain'Andriamanitra manafaka atsika amin'ny fomba majika onction iny ianao tongeny
dia teo afaka fotsiny ianao hoe za teo afaka fa ny tompo manafaka ny tompo. Misy zavatra tsy ny tompo manafaka anao fa mba hanontany io Samsona fa tsy afaka mihitsy izy hatramin'ny farany nefa be ositra. Ka ny onction tsy hanafaka anao fa hanafaka ny hafa amin'ny alalanao. Fa ianao mila manaiky esan'ny fanahy masina andray safidy tsara tsy hainao izay zavatra mampalelo an'Andriamanitra mba hisitrano ny fanafahany amin'izay zavatra tiany Satana matorana anao. Aza adino fa tsy azotsika ilaka maninona koa ary Andriamanitra ny tsy mba manala mihitsy ao anatin'izao fahatsoko zao rehefa manenina ianao ka miteny amin'Andriamanitra. Tompo amp'izay Jesosy leo an'ity toetra ity tsy afaka ho leo an'io no raha tsy manana tenin'Andriamanitra tsara. Zany ny antony amakina baiboly angatana amin'ny fanahy masina mba vakivakinao matetika regny Galatiana toko 5:5 sy 9 mba hoe mariary ny asan'ny nofo fijangajanga dia raha mbola misy anankiray amin'ireo iainanao dia mba tsy hoe ianao sosoan'Andriamanitra dia noho ianao rery satria ianao tena efa sady miretsany manompo be dia afaka manao kely an'ireny. Tsy sosoan'Andriamanitra zany eto na ray ary na izany izy anizy fa rehefa tokony miova dia miova daholo. Ataovy amen. Tsy dia kosa ny mba kely ny péché mignon, tsisy péché mignon zany fa rehefa péché dia mahavery daholo, ota ratsy daholo. Kazamianao anatina fanamarina tena alohan'ny andraisanao fanasany tompo mbola miainga any aloha ny fantsiparaparany mandiny tena dia fataro Jesosy aiza ho aiza ao amin'ny sitraponao ny toerana misy andro any fa tsy vitako ny miaina tsisy ianao. Alao ianao azo aina amin'ny fisiko fa ny androko sisa rehetra dia hanoboko anao sy anaovako ny sitraponao. Raha zao tontolo zao mandalo sy miserana tsy misy zavatra eto ka atao hoe fanaperana. Ianao mirenireny mitady mahasoa avy alao ireny jereo Jesosy soa maneke hiaina amin'ny sitrapony fa ny fadisoanao io nangamba tsy ho tsarony fa rehefa mety ianao mijoro anao zay sitrany mino androany anio ianao io dia ho hitany Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Tianao izy, hevitranao izy, ao am-pony ianao. Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy tena indray ny mofo izy. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia hozy izy hoe ty ny tenako izay vakina ho anareo. So natao fahatserovana misaora azy. Misaotra Jesosy. Misaotrany amin'ny tenanao izay nohaniko androany. Feno anao ny fisiko mba hanjaka eo ny fiainako ianao hanapaka atao anatiko ary ho voninahitra ao rery ny fahavelomako. Misaotra Jesosy. Dia ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho anareo famelana ny fahotanareo. Ka novinanao vina mihinana mofo sy misotra amin'ny kapoaka nareo dia manambara ny nahafatesan'ny tompo manam-piaviny. Ndao hisaotra azy. Misaotra Jesosy. Jesosy Andriamanitra ny firaisana sy fiombonana ianao. Ny alalàna fa zanakao zay miombo-po, miombo-tsaina, miombo-panahy. Iombonanay ny fifaliana, iombonanay ny fandraisana, iombonanay ny firaisana aminao. Miara-mihinana, miara-misotro, miara-maheno trompetra, miara-miakatra, miara-hovaina koa. Mpianaro zay tena iombona tanteraka aminao. Tsy maninona izay hitanay sy izay tsy hitanay fa ny zavatra azonay antoka dia zao miasa eo ny fiainanay ianao. Avoafany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Makasitra azy ny fiombonana aminy. Halleluja. Tiafa mafy be ao an'Andriamanitra. Mahazo toerana vetivety aza mbola misy mihetsika fa hivavaka ho antsika tsiray avy aoriana n'izao teny sy filazana zao. Alléluia. Alléluia. Låt oss kissa tompo. Alléluia.
anatanteraka ny fanatitra favolkarena sakrifisy zay ho ataotsika dia araka ny ambara foana mamerimberina foana hoe asehoany fitiavanao an'Andriamanitra dia emeo zay tsara indrindra tsy arakaraky ny abetsaky ny eny an-tananao fa ny abetsaky ny ao am-ponao zay no omeo an'Andriamanitra fotoanan'izao anehoanao anamafisanao an'izany dia manaraka ihany koa ny fotoanantsika eto amin'ny asa fanompoana misy ny club d'ado rehefa avy eo tao an'ny tanora misy ny club d'enfant ihany koa an'ny ankizy sy ny zaza madinika voninahitra ho an'ny tompo moa zany fa dia afaka ny manatanteraka tsika fitaovam-bavaka maromaro eto amin'ny asa fanompoana isaky ny sabotsy ny alady sabotsy moa tsika sabotsy maraina efa eto any ny sabotsy ariva ho an'izay ho any arivomamy dia misy fotoana any ho any arivomamy a lahady maraina misy fotoana anankiroa eny pasapito sy eo amin'ny shalom matanomena raha senan'izay ianao dia afaka mamonjy an'ireo fotoana ihany koa ny alahady ariva eny Ambomangakely dia raha ohatra ianao dia hamonjy an'ireo fotoan'ireo dia manatona mpanompon'Andriamanitra na manatona na manatona pasteur sandratra na manatona ny pasteur Njiva sy izay pasteur hafa dia mahafantatra ny fotoana amin'ireo sabotsy ariva lahady maraina lahady ariva afahanao mitahiry indrindrandrindra fiomanana amin'ny fampiakarana dia mba vonina tsaritsika araky ny tenin'Andriamanitra teo ny latsinainy ka hatramin'ny larobia kosa tsy miova ny fotoanantsika sekoly isa-maraina sekoly zay ianaratsika alalantsika bebe kokoa an'Andriamanitra ny latsinainy manokana dia sekoly mpamana olana tsy hoe afantaranao ny olana fa afahanao mamaha ny olana amen efa betsaka angamba ny namonjy sekoly ka afaka ny olana mba atsakany hoe nitanana za aloha anisany tena be da be alleloia tsy hoe ianao mibe problema rehefa manangatanana fa ianao navotan'Andriamanitra tao anatin'ny olana amen ny talata manokana dia sekoly mpanasitranana tsika zao koa efa narary fa tsy hoe tsy marary fa efa narary fa sitranan'Andriamanitra fotoana manokana ireny hanomezan'Andriamanitra teny le teny velona le teny fiainana dia reny fotoana ireny afahantsika mampatsiahy fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra tsika afaka mikarakara momba ny resaka aretina rehetrarehetra teo ny vavolombelona mama tena tsara Andriamanitra dia mamonjey reny fotoana ireny ny larobia manokana sekoly fanambiana toetra sekoly tokantrano araroty zany fotoana zany amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasa ino zany fotoana isa-maraina zany etsy amin'ny super U Analakely ny zoma moa tsika eto amin'ny efatrora zoma fanotronana ary ny sabotsy fandraisana araka entsika tamin'ny vavolombelona teo dia misy ny kasihan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ainao manjery tamin'ny alalan'ny radio 90.8 FM rehefa nahodikotina le zavatra ozy izy dia reko nisy ny teny tamiko tonga dia reny dia mikasika azy mihitsy le izy raha za ianao aza hodikodina ntsony le izy fa vao mody any an-trano anao dia tonga dia kitio 90.8 dia asipy scotch le izy raha ohatra ka mitady hodikodina alleloia ny radio antsika taloha ohatra zany dia miovaova le izy dia indraindray zavatra hafa ndrea asivy scotch rehefa manahirana dia tsy azo kitikitihana ntsony 90.8 FM dia jereva vavolombelona teo mahavarina nefa tsisy manam-po aiza moa ny apozinao hoe raha pitso anao dia miova be mihitsy ny fiainanao tsy apozinao zany fa Andriamanitra manao an'izany amen misy vonina ve hieny radio eto aloha hita ny amin'ny tontolo ara-panahiny zay mihaino dia hita ihany koa zay mihaino alleloia dia misy moa ho an'izay manao Facebook tsy voatery tsy maintsy manao Facebook ianao fa iny moa ny efa fivoarana ankehitriny dia misy ny Facebook dia ao anatiny ao no misy ny hvkl-mission dia afaka narahanao ny fotoana rehetra eto amin'ny asa fanompoana raha tena sendra tsy afaka ianao dia afaka manaraka live dia mino fa ianao mahafantatra ny hoe amin'ny fotoana ahoana ny tokony ho afaka fa jerevo tsara fa le olona lavitra be betabe ny tany saina teo tsy resahako amintsika tsoa fa betabe le hoe avy any mantasoa avy aiza rehetrarehetra dia tonga eto satria mahatsapa fa
ilaina miona amin'andriamanitra mivantana tsy hoe tsy mivantana le any amin'ny Facebook fa sarobidy mifanetretenanao a tonga eto a mba ho voninahitra andriamanitra ataontsika hitsangana isotra ny tompo fahafahantsika manatanteraka ny fanatitra ainjiro aty anoloana ary ny tananao tompo andriamanitra misaotra anao zay fa tsara ianao misaotra anao zay fa ainao atao ny zavatra rehetra misaotra anao koa zay fa mbola nitahinao mbola nikarakarainao ny fiainanay tsirairay avy zany ahafahanay mbola manolotra ihany koa androany mifanatitra fa folokarena sakrifisy raisy tompo fantatitrao ny ao am-ponay tsirairay avy ta io ihany koa ny zay mety tsy afaka nanatateraka an'izany ianao andriamanitra tsy miangatra ianao andriamanitra mijery ny tsirairay avy dia raisy mba voninahitra kasitranao zany a misaotra ray a amin'ny anaran'i Jesosy alleloia amen ataontsika tehaka mafy a voninahitra ny tompo alleloia alleloia fahalovenareo fa niteny andriamanitra rehefa ny olona ndresy lahatra amin'i Jesosy ny fony dia tafateny le olona hoe ampoa Jesosy izy aloha ny tena mino hoe ampo anazy Jesosy tovy ambony tsara hoe ndao ataontsika izay iry zay hoe raha mbola velona ka miaina ety ampoa Jesosy dia zay iry zay a dia anao fiderana kely anankiroa tsika dia ametraka tsodrano sady hivavaka ao anao manokana koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany alleloia vofa any amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo mandra-piakatra ny koralina ty aloha raha io misaotra anao zay a makasitraka anao zay ny fitiavana sy ny famindraponao eo amin'ny fiainanay androany maraina misaotra ny mikasika izay nataonao tao anatin'ny fandraisana zay fantatro fa efa miasa mahery sy mihoatra lavitra no ny fametrahan-tanana sy ny vavaka andriamanitra fantatra amin'ity maraina ity fa manotrina na eto ianao tsisy miafina aminao ny fiainany tsirairay avy ianao dia andriamanitra mamonjo ny fanahinay mikarakara ny ainay ary indrindrindrindra koa miditra ntsehatra amin'ny fiainanay amin'ny mazanaka ao anay aoka ny saray avy zay tonga eto ka miaina ao anaty vesatra andriamanitra ianao nasitrana siana maivana azy ny amin'izany dia aoka ny tsirairay avy isam-batan'olona ravo zao fivoriana izao ka andehody any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy ho mpitondra ny fanatrehanao ho toerana mahatamananao ny fiainany dia aoka izay zavatra rehetra tsy nambolenao no amin'ny fiainam-panahiny na amin'ny ainy na amin'ny tenany hongoto zany andriamanitra ao amin'ny andaran'i Jesosy donc izy fifaliana androany ny amin'ny fikoriana ny fanasitrananao ny amin'ny fikoriana ny fanafahanao ny amin'ny fikoriana ny herinao manangana ny amin'ny vahaolana tsy takatry ny saina avy aminao koa afaofainy amin'ny lanitra ny taninao dia teneny Jesosy androany ianao ny rehetra ilaiko amin'ny fiainana ianao ny fandriako ambony indrindra halleloia raha ambola velonao ka miaina ety ampia Jesus, ampia Jesus, Paulo fanifa mirico tupu, mirakicha tuampuku fapia Mafia. Caminhar ti, ampia Jesús, ampia Jesús, ampia Jesús, ampia Jesús, salvo a
faniriko tompo nirakitra fampiay Jesosy tano mafy aho mba hifikitra aminao aminao tsy ahoako izay valifadinitsy tia nianitalaoko sy angatahako aminao ampiany Jesosy io ty famarinany ty eo amin'ny fiainana misy zavatra tsy maintsy ilanao fahatsapana fa tsy maintsy izy rery mety tiako zao mama mety hoe tiako eo foana izy tamin'ny fotoana nara reny fa kay tany amin'ny kolisy kely tany efa nanomboka ny teny tamin'ny Jesosy izy tsy maintsy Jesosy sisy Jesosy raha zao ny fotoana dia mety ary ahy efa niainako manokana koa zany tsy teo imaso ny tamin'ny fotoana nandalovako an'izany fa mbola isorako azy fa mbola ilainy izay matombola eto zao zavatra tiako fantatrao eo amin'ny fiainana meo lanja ny fisian'i Jesosy no fisi nizaniza tsy voatery hiaraka aminao foana ny olona na zay kaiky ny fonao sy tianao indrindra azy tsy voatery hafinaritra anao ny zavatra lalovana eo amin'ny fiainana zay mety hoe atrehanao isan'andro fa adala ny olona zay manana an'Andriamanitra ka manakalo azy amin'ny hafa ny ankonanao mety isy fotoana andao anao hanana ny ankona keliny koa izy ianao manokana mbola mety ohatr'izay koa na tianao aza nijanona rehefa tonga ny fotoana kany ianao dia lasa ianao nizana izy Jesosy rery sisa ny farany eo amin'ny fiainanao ajao moa izy meo voninahitra izy ataovy izay mpifaly azy ataovy izay nanao fahatsapana fa ny fisiny no ambonindrindra eo amin'ny fiainanao raha neny trompetra izy ny tratra farany eo dia zao ataovy slogan iainana isan'andro mba tsy hatonga anao ho diso fanantenanany amin'ny olona ny olombelona rehetra dia natao hodiavana fa tsy andrasana valym-pity zay vonina amin'ny mandeha halleluia zay vonina amin'ny mandeha madama sara mose zay vonina amin'ny mandeha madama sara mose quel sistela siza oh fanambanina fa aza tesena hoe fa tsy haiko miangina hoe avelao am'zao hoe niavantina raha tiana tokoa resana ihany aloha Jesosy famizena tsy mandende ho azy safidy efanome ho avy izy akany anazy fotoanandraha efatry ny labe zay nateraky indray ihany mandeha niandro famidrapo kely sisa itsena zeny amin'ny raony lanitrisika niandro famidrapo zay tena be ambopo itavele tiantany sisaky vilivily fanano misotro namami sisy anapakevitra mitoeranao omaniky unidi na andehanao na tsy afakilazana hoe tsy nisy nampatre da efa kesy sa relação
Tsy ny situation lalovatsika no anovany eo anatsika ny maha izy azy an'Andriamanitra. Amen. Fa ninina miseho dia tsika ilay anambara foana hoe alfa izy, omega izy. Amen. Ny Andriamanitra mandrak'izay izy. Aza miandro vokatra manokana vao hiteny vavanao. Fa ny fiombonanao no mahatonga anao afaka milaza naiza naiza hoe Andriamanitra mandrak'izay. No limite ny Andriamanitra. Hallelujah. Sandrata Jesosy mitoeranao. Le Andriamanitra mandrak'izay iakofany lohalika rehetra. Raisoanao ny fiandriana ny fonay, ny fanapahana rehetra mandrak'izay Jesosy. Alleluia. Ianao no alfa tsy miova, ianao omega mandrakiza, manjaka mikely anao tompo, andramanitry ny fagagana, tovotsitolay avo indrindra, andramanitry ny tsiayadao, rehefa mikely anao tompo, tsisy matohitranao irao, anao atao. No
dia tsy hitany masoko azy masiana na dia tsy hitakatro azy miasianao tsy mitatra fa miasa foany ianao tsy mitatra fa miasa foany ianao na dia tsy hitany masoko azy miasianao na dia tsy fantatro azy miasianao tsy mitatra fa miasa foany ianao tsy mitatra fa miasa foany lazao na dia tsy hitany masoko azy miasianao na dia tsy fantatro azy miasianao tsy mitatra fa miasa foany ianao tsy mitatra na dia tsy hitako azy tsy andro hitakatro tsy mitatra fa miasa ianao na dia tsy hitako azy tsy andro hitakako tsy mitatra fa miasa na dia tsy hitako azy tsy andro hitakako tsy mitatra ndao iorakoraka mafy eo ampanjaka ny mpanjaka sy tompoko ny antony amin'izao fotoana izao Andriamanitra reko mihitsy ny tsy hitany masitsika izy efa manao ny asany eo amin'ny fiainanao izy amen ndao tsika ity tanana mafy eo anazy sora azy amin'ny fonao manontolo alleluia alleluia ataovatra zao ny tananao dia teneno Jesosy ianao ny sorako someko voninahitra mandrakizay ny anaranao no asandratro fa mpanjaka mendrika loatra ianao halleluia misaotra Jesosy nonirana misaotra Jesosy voadio misaotra Jesosy Sotra Jesus, aleluia. Luara veo anaty ny fona lalina mihitsy ny fisaorana sy fankasitrahana an' Jesosy. Eno vetivety kely eny hiritsika rehefa avy eo tirana ity dia metraka tsodrano ahako eno tsara ianao le teo ambava ahoana ny fahafatesana nefa ny velominy ianao tao anatin'le tsisy nanteninaina intsony
nefa nafahany. Ianao le misy zavatra tena nampahory ianao, tena nampahory ianao mandritry ny taona maro, dia mifafany. Ianao lefa tsisy antena iny intsony hoe iza no afaka hamonjy ahy, nefa nitodika izy dia nijery ianao hoe aza manafa mbola eto. Tiaka ianao anao antiry avy ao anatin'ny fonao hoe za le mahantra, za le fafadirany ovana tsisy antena ina intsony. Tsaroko eto mihitsy hoe iza moa tena very efa jamba nanjeny ny andro lava ny fiainako. Fa soroko anao fa rehefa teo ianao fa soavana sy famindram-ponao ny manto izao. Andao ataontsika sahiry zay dia ametraka tsotranao aorinan'izay satria zay ny tevoara kely entomoditsika. Tsarovy Jesosy, ataovy eo am-ponao no nataon'ny rano nalasana anao, anonofy ianao any an-trano ahita ny lehibe ny fitiavany sy ny fahasoavany mamonjy antsika. Halleloia.
mpandresay no lay ranao dia mpandresay Jesosy voavonjy izay halleluia avy anaty aiziny izay nafanao halleluia avy anaty aizinao fenoinao Makasitraka Jesosy ny amin'ny fotoanandroany misaotra tamin'ny teninao, misaotra mifananganana, misaotra mifanadiovana, misaotra tao anaty fiombonana, fitehirizana, misaotra ny amin'ny fombana, misaotra mifanasitranana, misaotra mifananganana, misaotra amin'ny zavatra rehetra sy ny famonjenao Jesosy raha iso ny voninahitra mendriky ny mahampanjaka anao mandrakizay mino zay fa voatahiry mandrapatonga an'izay andro zay dia ny fotoana ny noho ny feon'arkanjely sy ny trompetra n'Andriamanitra ary ionona amin'izany mifanana satria mahatsiaro zay fa amin'izany fotoana izany tsisy ranomaso tsony, tsisy sento tsony, tsisy ady tsony fa zany natao hoe fotoam-pahasambarana tonga lafatra eo akaikin'ilay ity sady namonjy anay mandrakizay Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ndao itiatarana mafy eo azy halleluia halleluia raha isy ny voninahitra fa ho anao rery mandrakizay hitanareo ane Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka midra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka menareo fiadanana mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tompo mbanao ny tompo eo anilanao ny tompo ampahery anao ny fanatrehany miaraka aminao tsy ho raraka mandrakizay zany ianao tsofoky rano ianao eo amban'ny tana mahirin'Andriamanitra sy ny fahasoavany ary tsisy arombaka anao amin'ny tanany mandrakizay mandehana fa fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo amen veloma tompoko amin'ny fotoanantsika amin'ny herinandro indray